Cadeau pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions maison. Cosmos, votre partenaire de confiance. J'en peux plus. Mes assiettes sont toujours sales. Il me faut vraiment le meilleur liquide vaisselle. Mes vaisselles restent toujours casseuses. Je sais plus quoi faire. Extra propre liquide vaisselle est le seul liquide vaisselle hyper dégraissant, très mousseux, rend très propre votre vaisselle, donne une brillance absolue. Extra propre liquide vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Liquide vaisselle extra propre, tumpunfadiuven. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana vava raiky sao dio. I feel good! Philomène, Fazamoa, tsy raha soky misy marisa efa ososona raha soky amin'ny faza nenao mifaza ino ino che non tu dos bem de tudo na tudo pandemia de vacina anerro vraiment pour dire que ninguém com or ninguém com tudo só tu levo aí se vende se não me caiam não can vola tomar tudo todo e vai que se me vão fazer todo assim boa a vola vez levar dia né famana levar mano kam snapsa pur sinor ito ko ni natin parno natin biskero bulo kasi ni krao oni mun biskero bulo no ane mano wali ai tano na vino kunu masabu mismo de man from de misli li sabato de fulan san from hafa para campastira mis tamna rosa carakta man from ele fularonza che non ti haga liga silo ino tamalia na forno pakrar no na tamring tunga tin rakta misli sanna che non ti ni possibile pakrar nenora no awo ya afa baraku sanfun tunja jeron sa lita vondret ko ban ni pasiro brasa veno bola miskele gani ta vangso ni ta vongna no gabani aptuizen tunga tani doran futsian afa ni doran futsian manen alivo makane mbuda timon caso coquinho me faz uma fama ele cuide e não é lá do ver natura zangue na nuvem não finge não na nuvem ni Jan Sinclair se já coisa wat rosa wat een Dominico Strauss-Kahn wat een Dominico aí tinha na fiançam por lá uma profunda fazer ensinar que fazer gesta participação e tá na fuga não nossa rama tá por reto faz fundamental tá por já faz I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana vava ray feo dio. I feel good! Ino moa tsy fahitan'ny rivotra sy miamosa rivotra hitanareo ny hefitry ny
samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra vava evatra hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francisco. mifangarina nefa dia tsika miza Asy mahitana bilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miaraka olo ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny silôny fa tianareo foana e mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. miarabantsika rehetra Ye, miarabantsika rehetra tompoko. raha mambady akama miaraba larisa miaraba kodara larisa mahandry rinason ny rinason mo ny rinason ny mpiaino rehetrarehetra ny ambadibadika rehetra any ny salamadolo fa falakamisy zao ho azy apaika baty fa mirary soanareo hatrany zay eto amin'ny atidrea mba hototoza somatsara mihitsy ny fanatanterahana zany ny fiara jereo tsara ihany koa sao dia sanatria misy tapaka frain sanatria ny ananao fa omaly a larisa sy mbady akama tena hita fiara maromaro vitsivitsy izy ilay tsy mahay manisy ohatra ny tapatapaka matimaty eny an-darambe iny misy ao misy be taxa misy plaisir kely misy fiara mpona entana sisiny inona ro mahatonga tony fiara matimaty Resaka accident any amin'ny hôpitaly isan'andro misy miditra foana mihitsy. resaka vizity vetsiry bandy akama sa indrindra le karakory izy be dia be ny Inona ny antony? olana mahatonga an'izany rehetrarehetra izany hoe vizity eo le fiara efa mataroky efa tanenina hoe raha hoe Efa rasokonjoko. efa rasokonjoko io moa moa bandana Ambatondrazaka inona moa le atao hoe hôtel Lamasinina nisy azerako tia bako zetra Lamasinina Salama. lamasinina Ouais, lamasinina ouais. mihitsy le izy bako zetra salama ragoty Koty. raha salama la machine omby mijery florasa iny sa ina le Reka. inona le reka resaka le fiaramateny an-tanàna manatena fa tsika mbola manatena fa mbola iverina ny resaka la machine tentsika rehefa nahitahita an'ireny wagon sy locomotive tonga reny ohatranay moa zany zay nanangana ny hoe club des amoureux du train de ingany mba lalany moa zany mbola eo e lalany mivoaka avy eto Sorano mivoaka makany Ekasina any aloha sy mandalo natao madinika no tsitsy avesatra be loatra koa ngamba tsisy naka le ambo fa ry zalahy le paka vito iny tsy zakany zalahy ngamba le lalamby de mbola misy avela bilibiloka ao tatao madinika eo fa engany mbola iverina tokoa la masina taloha tantaraina any amin'ny taona 90 izy io misy train anankiroa 20-20 avy aty Antananarivo makeo Moramanga rehefa Moramanga dia la masina hafa no andehanana satria manao hoe transport ny mpandeha indraindray manao direct ihany fa ny Antananarivo Moramanga efa ela no tsy nandeha fa ny Moramanga Ambatondrazaka mbola mba nandeha ihany tao ao fa tsy hay aloha izay nahazo azy raha mbola mandeha izao naty ny regarega dia le mijanona isaky ny gara rehetra de elaela io vao tonga any zany hoe rehefa mandeha izy zany de regarega fa ny sokisoka indray sokisoka de sok mijanona amin'ny gara fotsifotsy izy sady mandeha mafy ny taloha tany amin'ny taona 70 indray ho an'izay mpandeha la machine eny Ambatondrazaka iny misy io namana mihaino mihitsy amin'izao fa manao ny Ambatondrazaka ao le rehetra ao tao ifandimbiasan'ny mpanangon'olona ko salama tsara rehefa de ny Ambatondrazaka indray taloha misy hoe ny la machine atao hoe Floara izy io de loha machine allemand izy io de misy ny hoe Dietrich loha machine allemand raha tsy diso ny Floara sy Dietrich loha machine allemand daholo reo de rehefa mandeha io Floara io de mijanona tsy mihinana bozaka ny omby fa mitsangana de mijery raha afaka nikopakopaka izy de nikopakopaka fa mivanaka be izy de zay nahatonga le fitery hoe mivanaka ohatra ny omby mijery Floara ny Floara dia loha machine mpitondra ny lalamby fiaran-dalamby mandeha makany Ambatondrazaka any tamin'izany any miainga avy any Ambatondrazaka dia amin'ny 5 sasany maraina no miala ny avy Ambatondrazaka tonga eto Sorano amin'ny 3 ny kofboy vao nanomboka nianatra teny Ankatso tamin'izany dia mandeha mitsena machine foana rehefa amin'ny 3 de mijerijery sibaka any Ambatondrazaka ny vahoaka any Ambatondrazaka kosa indrindra mibandibandy tantara vilady de mitsena ny la machine tonga avy aty Antananarivo fito sasany eny amin'ny garana Ambatondrazaka zay mahatsiaro moa mahatsiaro fa engany mbola mba iverina zany rehetra zany satria ny mpianatra tamin'ny mbola vao tonga taty Antananarivo tamin'izany tsy mahita lalana isaky manao fotoana
dia manao fotoana eny amin'ny gara dia avy eo zay vao miaraka. Dia zavatra tena nahatsikaiky dia ity mipetraka tany Manjakaray izahay dia andeha ho any Anjanary. Mipetraka tany Manjakaray zay dia ho any Anjanary. Dia lazaiko anareo fa dia makeny Soraro aloha. Dia rehefa iny manao fotoana zay vao miverina makeny Andry Larissa. Tamin'izany nefa manjakana Anjanary afaka manivaka tsy nananariva efa lehibe tamin'izany. Mirabanareo fa mba meloa hevitra ako raha ohatra ka araka le resaka nataon'ny Razoko Be sy Ra Filomena teo dia sady tohizanareo ny olona iza no afaka mbola mba manangom-bola amin'izao sa zay tonga lany noho izany iza no afaka mandrotsaka vola iza no afaka mandrotsaka vola amin'ny banky tena TDL ka ka misy manko ny hoe microcrédit, misy ny banky isan-karazan'ireo, misy ary ny fandraisam-bola amin'izao ny France sy ny bourse amin'ny mpianatra hoe alefa makeny amin'ny banky, alefa amina organisme financier zany. Raha le vola tena kely ka alefa amin'ny organisme financier so dia lany frais tsy manakana akory zany hoe ampiasaina ny banky dia eo indrindra zany ny resakantsika hoe ny mpiasa ohatry ny ahoana, ny mpandray vola ohatry ny ahoana no afaka mampiasa ny organisme financier reny manangona amin'ny banky sy ny sisa. Neniza no miafina ambany ondana tahaka ny Ndra Filomena, neniza no afenina anaty bakiraro tahaka ny bebenay bebenay tena tadidiko mihitsy fa dia nampiana vola tanaty bakiraro. Dia menimenina foana ny dadabenay fa dia iangona hoe to ilany daholo le ato dia ozy ny dadabenay hoe nataoko boaty rakotra ny bakiraronao. Eny hoe hevitra daholo ihany zany fa dia alefany aminareo aloha dia afaka 7 minitra indray amiditra. Tena raha izay fanontaniana koa zay aloha tsy haiko ny Larissa azo mazaka mahatsiaro ilay teny pasterana izay koa Théophile Kopa-Tana mihena izy TDL mihitsy izy amin'izao tonga dia lany fa le pire évangélika le mahafinaritra reny akory Sandray miteny hoe ny olona rehetra mbola afaka manangona daholo fa lasa mihena zany zavatra ilainy. Tonga dia lany ny fanalavana ny TDL io fa tandremo fa misy fanalavana hafa io ohatra hoe ny sakafo lasa hena ny rakitra ny fiangonana lasa atao atsasany fotsiny mahazatra reny tsy haiko ohatra ny hoe misy zavatra tiana hovidiana dia reny ampandeferina zany zavatra sasany dia lasa afaka manangona fa zany hoe raha manangona dia misy tanjona indray le fanangonana hoe ohatra hoe namboatra an'ilay tohatra ao fa le tohatra efa mihozohozo lasa tsy maintsy lasa le zavatra maika be zany tsy maintsy anangonana dia mihena filanao amin'ny andavanandro tsy maintsy ny zavatra majinika ao atokantrano fa ny écolage mpianatra sy ny ovitrano zao tsy afaka atao an'izany. Tsy afaka atao an'izay le izy. Ireo anankitelo ireo tena tsy afaka atao an'izay mihitsy. Maro mihitsy le tena afana koa ianao tsy manao adidy raha ohatra ka. Le tena tsy afaka elana aloha zany sisa zao ny raha amin'izao fiainantsika zao hoe tsy maintsy atrehanao hoe ny vidina zavatra ilainao tokantrano kojakoja maro samihafa nefa ndraindray ohatra misy imprévu kilotra zao resazy baraka ohatra tsy hetsina tampoka irery tatatra zay tsy maintsy manakarama olona ndraiky ianao manadio ary misy marary tampoka koa tsy maintsy mamoaka vola satria ao an-trano le marary tsy afaka ny anaovana inona mihitsy fa ny ankapobem-piainana aloha dia tonga dia miaraka teninareo Roland mihitsy TDL tena hoe tsy mahatoto farany volana akory io vola io io zany zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia io isan'ny normal ianao isan'ny resabe tsy haiko aloha mbola hitako ato anatin'ity solom-pinday mandeha kely ity azo entanana ity le tahirikevitra milaza an'izay fitsinjarana ny vola raisinao isam-bolana izay izay mitsinjara toy izao hoe raha mikarama zany efa le norma izay mety tsy tonga mandrakizay tsy hoe mandrakizay fa tsy tonga latsaky ny 70 taona mety le norma tsy tonga latsaky ny 70 taona zany no ambara aloha hatreto fa ahoana moa tsy maintsy hoe latsaky 70 taona no teneniko hoe ray tapitrisa ariary ray tapitrisa ariary na 1 million d'ariary zay 5 millions de francs raha izay no ataontsika hoe karama atony indrindra ho amin'izao vanim-potoana izao fa rehefa tsinjarainao io ray tapitrisa ariary io ho fatrano ohatra ataontsika hoe manodidididina any amin'ny roetsy ariary any raha etsy raha etsy farafakeliny mety mbola 10 amin'ny trano kely mety mbola 10 ny mpiasany mandray an'izay mbola tsy vitsy dia vitsy matakatra an'izany misy mahatratra an'izany akory ny sasany maika fa million d'ariary voaty-hevitra voamaly mihitsy no ny trano ty satria hoe mbola misy mpanao gazety mikarama latsaky n'io roa 200,000 ariary amin'ny fotoana izao mampalahelo zany mbola misy mampalahelo manao animation ary mbola hitazara 10 alina fa zay fa lafo be zany raha etsy zany animation mandraparivany raha ohatra mikarama amin'izay
endako tokoa TDL wala fidianana maillot-ny olympique de Marseille alelo olympique aka zany hoe zao manko nge resaka zany hoe rehefa ohatra ka tsy nzaraina zany ny olona tsy nzaraina zany ny olona satria mahalina foana ny ho anareo zay linany misy aloha zany efa tiaparia am'zao miakatra any Avignon tamin'ny maly mba fiteny ko aty moa le hoe andeha hiakatra ho any Avignon fa ny zavatra tantaraina fotsiny aloha zany zay mahatonga le hoe club des amoureux du train train le mora nandehanana maly nefa mandeha mafy be zany hoe igôly anarany miloko manga sy mavokely izy zay ny zareo no manaraka loko aty dia adiny roa sasany ihany avy any amin'ny 900 kilometatra no any zany adiny roa sasany anaovany azy mandrapatonga aty Paris mahafinaritra le izy fa tsisy fotoana androanam-paraka akory fa le rehefa tena dinihana resaka karama sy vola manko izao mandray vola ohatry ny ahoana ny ampahan'olona ohatry ny ahoana dia efa niresantsika teto tamin'ny herinandro moa ny adevitra iny hoe misy ny fonctionnaire zany hoe mpiasa-panjakana dia le hoe 30 andro fanjava raiky mandray vola izy mampiasa fanjakana azy izy io mandeha any amin'ny banky amin'ny ankapobeny tsisy mpiasa-panjakana mandray espèce loatra aloha zany fa mankany amin'ny banky dia misy indray ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina ny orinasa tsy miankina raha jerenao ny orinasa tsy miankina zany dia misy ny tale généraly dia misy ny tale dia misy ny chef de service dia misy ny chef de département ankehitriny izy hoe efa miovy efa lasa hoe manager dia gestionnaire de talent dia ressources humaines moa rehefa tsy misy tsony taloha izy directeur du personnel dia efa aveo misy ny mpiasa atao hoe cadre dia misy ny mpiasa atao hoe tsy cadre dia ny tsy cadre ndray koa dia misy ny mpiasa tsotra izay maharitra ary misy ny mpiasa tsotra mandalo dia lasa tahaka ny hoe mpibatabata reny zao hoe mandraindray izahay mandray 700 ndray dia milahatra eo dia eo ndray koa ny mandray isambolana fotreny zone franche eo ndray koa ny malaza fatatsika zany fa hoe ny call center izay tanora mety manana diplôme izy fa amin'ny call center izy tsaratsara karama ka izy betsabetsaka noho ny fonctionnaire ny karamany fa indraindray kelikely noho nen'ny chef de service amin'ny société privée vola io teneniko io zany hoe mielanelana eo amin'ny iray hetsy hatrany efatra tapitrisa na 5 tapitrisa ny moyenne fa tena misy directeur am'izao mandray tapitrisa misy mandray 10 millions ariary am'izao ny directeur ory amina société privée ny directeur amina fanjakana moa seko zany hoe antanira Francis Satrina karama ohatra salaire de base io teneniko io ohatra hoe mpiasa-panjakana zany ohatra ny ahoana zany le izy dia mandeha virement daholo fa rehefa avy eo mandeha eny amin'ny arabe ianao dia misy amin'izay ny informel zany hoe arakaraka ny asa atao ny vola raisiny ary misy indray olona arakaraka ny ahitany asa no ahitany vola ary misy tsy mahita asa mihitsy tsy mahita zavatra atao mandeha eny amin'ny arabe nefa ianao zany ataovy ange rehefa mivoaka vavahady nareo hoe midinao ambany nareo dia dinio daholo ny olona mandeha rehetra iny misy ramatoa mampiantany le izy aizanao iny zao ramatoa feno olona io arabe rehetra io makaizanao iny zao aizanao iny zao mikaly ratoandro dia izy mifadinao aizanao mipetraka dia misy ankizy mandeha tanoranora mandeha aiza nareo reo zao dia ina ny ataonareo reny zao andeha hiara ve nareo reny sa andeha hiasa ohatrany tsy fantatra sa tsy maninino nareo reny dia mandeha any ambadimbady ty firaisana voalohany any retyka ia olona mimalitra taxi be be dia be ana taxi be feno mikaly atoandro daholo reo olona reny na mihinana kely na mihinana betsaka rehefa tena mijery ny olona eny amin'ny arabe zany dia mampanontany tena foana hoe tena miodina izao tontolo izao sy mozikany dia makaiza dao le olona amin'ny be zany raha tena feno olona eny arabe dia manao asa eny ivelany aloha amin'ny ankapobeny zany reny olona reny ohatrohatr'izay zany ny fomba fijeren'le izy dia iny amin'izay le misy vola dia rehefa mandeha amin'ny atoandro amin'ny 1 sasany hatramin'ny ray sasany iray dia mahita ianao azy amin'ny tomobile anankiroa atsy ambadiky ny RDG azy le olona mitsangana mihinana le vary ao anaty le tomobile milay le vary ao dia ndreny indray misy olona indray ry ambadiky ry mihinana ry akaiky ry ando ry dia misy indray mihinana ry akaiky firaisana ry dia misy ny mihinana any amin'ny loky sany ravoany fa misy miditra ao anatin'le restaurant anaovantsika fety le atsy ambony asa dia jerenao inona le izy misy amin'ny arakabe eny misy kely reny 10 sy 1 alina ny ray mihinana amin'ireny hanika tsapatsika fa rehefa 80 taona mihoatra ny olona ka ny asa ohatra zao satria izahay maka ohatra foana amin'ny vazaha hita aty tany amin'ny maison du pape zao dia misy an'ireny vazaha be dehibe reny efa 70 taona mahery zareo miara manjokonjoko miaraka eny rehefa retraité zareo mandeha manao croisière ka ny croisière atao anankiray dia 10 000 euros eo ny olona ray zany hoe raha kajina zany dia any amin'ny 125 millions any rehefa retraité izy fa mbola matanjatanjaka ny tsika tsapako rehefa retraité ny olona reraka satria raha voazatra ny asa ka mijanona ao retraité satria ny tao an-tranonay dadanay sy neninay zao dia tsapako amin'izany mihitsy neninay sy ny asa fa tena nanampy anay azo atao hoe nanompo anay dia rehefa tonga ny retraité dia mbola hitsangatsangana izy mivady lasa le neninay ohatrany hoe ny décéléré izy dia tonga dia lasa izy
dia dadarerery izy zany nareo retretirery ohatrany mampalelo an'le izy fa itsika rehefa retrety dia manomboka reraka le olona satria mitsahatra amin'le asa tsy hita zay activité hafa atao ohatrana moa zany zao efa retrety azao tsafa ela ny retrety efa 10 taona dia efa retrety mitsitsinena le retrety efa nanomboka nisotro ronono eny efa fiteny any moa zany fa le retrety raha mpamboly ianao na mpivarotra ianao na sisa tsisy retrety zany io sady tsisy ronono sotrony eo toka mibetsaka telo taloha teto mbola tsy retrety fa hitanareo zany mbola hoe retrety teo amin'ny fiakarana tena voninkazo amin'ny baolina kitra no ny retrety indrisy teo 9 taona ny firenena manitra zany lasa mikorotana ny ambaratonga-piainana zany hoe raha tokony hilalao ianao dia avy eo mianao anaty fatanorana zany hoe mbola mila mianatra sy ny sisa fanao ny fanitrana misy dia lasa hoe tsy maintsy mitady mitady vola ny fianarana tsy vita hatramin'ny farany indraindray raha tonga dia manambady lasa misaotisaoty be zany lay lasa mifapipitra be raha misy ny hoe tia taona idealy tokony hoe eto ianao zany mahavita fianarana dia eto ianao manambady lasa mifanadibadika be le izy rehefa 10 taona indray ianao vao tsy manambady tsony satria lasa reraka tamin'le niazakazaka be tany sady nanakambana izy dia rehefa tonga aty amin'ny 7 ianao leo an'le izy dia tsy haiko hoe tovizany tany mahanitra rehetra ve izy dia atao hoe misy fahamarinana izay zavatra izay misy ihany koa mety tsy ho fahamarinana ao anaty eny samy manana mety aminy fa ny zavatra fantatro fotsiny aloha Larissa dia le resaka hoe tany mahantra hoe noho itsika tany mahantra tena mahantra fa tsy andalam-pandrosoana intsony tamin'izay T5 dia napetraka foana tao anaty lohany fa Madagasikara dia tany andalam-pandrosoana zay foana misy teny hoe pays en voie de développement fa tsy fiteny loatra tsony le hoe pays sous-développé fa makarary sofina be io manko le hoe pays sous-développé tamin'izany fotoana zany ny vondron'ny firenena tao anatin'ny pays en voie de développement na le firenena andalam-pandrosoana Madagasikara Seychelles Maurice La Réunion kely fa izao zany firenena miaraka mitsika zany rehefa tsy andalam-pandrosoana tsony fa efa tena mandroso fa itsika ave mbola andalana mbola manamboatra ny lalany Jehova izy le fihira zay io manko hoe Godard sy Bandekama indraindray nataoko hoe fidirana anaty fanambadiana iorana lasa miala olana ny ankizy vavy indrindra matoa miditra ao anatina tokantrano zany hoe hitany fa mikorotana be ny ao an-trano tsy manana fafana mandoa écolage manga foana nataon'le loka le vozarany ary misirika dia lasa izy mandeha manambady zany makarakara ndry dia eo amin'izay ndry le alaim-panahy tena aloka raha ngaha miaraka amin'ny Godard fa Godard nge manome écolage satria Godard malaina ndry mbola Godard mametakosy foana vidim-paniny sisa dia Godard baby ana Godard rehefa rehefa mbazana mitenika dia mofogasy ery vidin'le anazy le Bandekama kosa hoe banjo raha hoe sipakama dia tsy laza tonga dia mahavitara takosy tonga amin'le toikira mamelombelona koa mamelona sady milay fa le tia koa ny firenena tena koty hoe le moa zany raha saka dia hoe hiasa foana nefa le toerana fandimbiasany ianao tsy maintsy mandeha retraite rehefa tonga le fotoana tsy maintsy andehananao hoe efa rampy kosa le taona koa dia tsy maintsy mandeha mety hoe tsy mifanalavitra fa mifandray ihany rizy telo menadany tenenako hoe vokatra izay rehetrarehetra izay le hoe tokony mbola hianatra ny ankizy dia tsy mianatra fa lasa manjary itsika koa ny ray aman-dreny firy taona mbola miakely an'le zanany any an'le zanany amin'ny hoe fantitra be misy efa lehibe zany rehetrarehetra zany mahatonga mampandroso fotsika ma tsy atao le ray aman-dreny izy fa teny Larissa zay tena asa tsy ampianarina maray andraikitra kopatara le tsy mikina le ampiana resaka azo ritina manko le ampiana resaka azo ritina ty resaka retirety ty ho an'ny olona miasaka mikaraha misy ambolana dia na izy mandrotsaka any amin'ny knaps na izy mandrotsaka mandeha ve za mandeha raha ohatra izy mandrotsaka amin'ny knaps na izy mandrotsaka amin'ny organisme ohatrany hoe ohatra hoe ny fanjakana zao tonga dia efa mirotsaka any amin'ny retirety amin'ny fanjakana mandray retirety ohatra mandray karama fa kelikely kokoa reny manko ny atao hoe mandray retirety zany hoe mieritreritra izy fa 10 taona tsy manao an'le activité atao intsony dia mba mandray vola izy dia mba misotro ronono mono fiteny azy fa afaka mba mampireviny zavikely sy sisa ny resaka fa tena be deaibe ngeny tsy andeha amin'izay lalan'izay satria raha ohatra olona miasa aza ohatra zao hoe io zao i Bandekama io Godard i Larissa i Mahandry mety hoe miasa ato dia fa miasa etsy dia miasa ery dia miasa ery dia miasa ery dia miasa ery mahita asa 5 na 9 karazana mandrapatonga an'ilay taona le rehetraretina hoe retirety ka vola nangonina anakaiza moa zany le isotroana ronono rehefa avy eo
numéro na knapsa ekeko fa hoe tsy miova eny knapsa moa izy zany mbola tombotombony kitapom-bole doka kely mitady vola kely fantarao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao tena matra ve mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana azy sady afaka difanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy mendrika ho anao ny Nankang. Ina daholo kufatika tsy mitovy rehefa ataonao kalina beton reny mafantatrao fa sarobidy zany norme dans robas zany mampiasa am'izay kali beton manaraka endrika mitovy manodrina zavatra tsara ho an'ny tanàna ke vita malagasy mpamorona ianao mpandrara mpanao asa tanana mpikatroka sika rehetra dia mpitondra famoronana hevitra fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovana izany sy azonao ny mari-pananana izany rery ihany no ahafahana misitraka sy miaro-zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny tongafa mandrakitra antsotra ny zava-noforonao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi ndao arovana ny famoronana mba hansehana ny fifaninanana ankalalahana Omapi. Cubana gundo. Cubana fresh. Kubai, be utikei, meto anjet. Kubai, di manjado ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola miavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko iris. Na olon-tsotra ianao na maty hanina, natao anao ireo loko sy tate mon pourbois iris. Hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona amin'ny page Facebook, Iris peinture d'exception, Iris peinture d'exception. Ty anatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina masa mafy fa olo tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra ivondronao amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Alors tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba afantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or manandratra avy antsika. Tsy te harary-tsoa ve ianao na ihany koa tsy te horovolin-tsoa eo amin'ny fiainanao? Toy ireo olona marobe efa nahita tombon-tsoa. Tonga avy ary manatrika ilay seminaira momba ny suprabiologie. Ahatonga anao tsy harary-tsoa sy ilay supraphysique ahatonga anao tsy horovolin-tsoa. Ary atolotry ny professeur Joy 50 manomboka ny 9 ka tamin'ny 14 volana Meo avy izao. Toerana Andavamamba ampitany Accès Bank. Sapidirana suprabiologie 10,4 supraphysique 10,4 Téléphone 033 08 807 29 na 034 89 217 60.
miakatra foana vidin-javatra. Ay, zary ny ahitana vidin-javatra tena mora am'izao. Kibo efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve nao? Kibo pandrara, Kibo panjinjara, Kibo Louise fetrana vidinao andavanandro. Ho hitanao ao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny commandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no livraison Kibo mora ranao larbi akaiky ny sanifère. Bafetsy fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Des cadeaux pour maman. Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fête des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Canal Plus, Naïza et Madagascar. Valoro eto Madagasikara manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ny tsy maraina ny 12 roa sy 2 ity. Pejy ny politika no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Nampiakapeo ny RTM na ny vondron'ny RMTM azafady na ny vondron'ny mpanohatra eto Madagasikara fatakin'izy ireo ny andravana ireny gouvernoura paritra ireny izay ambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorerana ary tondron'izy ireo fa ny ACC mihitsy no efa namoaka sy nanambara izany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorerana ny fisiny io rafitra io ka aoka ireny rafitra ireny tsy ho ataon'ny fanjakana ho fitaovana amin'ny vifidianana amin'ny taona 2022. Ijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay ihany isika raha izay ny fampiakara-peo teo anivon'ny mpanohatra dia ny teny koa ny Grand Corps eto Madagasikara izay tarihan'ny Andriamatoa ny administratera Paolo tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa aok'izay ny fanirahana ny mpiasam-panjakana anao zavatra diso. Maro ny zavatra ambaran'izy ireo fa tsy mety intsony ampanaovana an'izany mpiasam-panjakana izany. Maro ihany koa ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka hijoro izy ireo manomboka izao andraikitra mahatsapa izy ireo fa raha tsy mandroso ity firenena ity dia izy ireo no isan'ny tomponatoka amin'izany ka takin'izy ireo ny hijerena azy ireo manomboka izao sy hanomezana ny toerana sahaza azy ireo. Eo amin'ny resaka sosialy tanàna madio afaka tanteraka amin'ny atao hoe fangerena Ankalamanjana ankehitriny ny commune Antanambao mahatsara ao amin'ny district ny Vatomandry any amin'iny faritra Atsinanana iny. Ny fangerena Ankalamanjana izay miteraka voka-dratsy maro indrindra eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ny 70 isanjaton'ny ponina ny toeram-pitsaboana, 70 isanjaton'ny fanatonana ny ponina ny toeram-pitsaboana dia vokatry ny fahaloton'ny rano no izany avokoa, no izany fangerena Ankalamanjana sy ny fanaovana maloto izany avokoa. Ireo ankizy madinika no lasa lasibatry ny aretina vokatry ny fangerena Ankalamanjana izay. Eo amin'ny resaka raharaham-pirenena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Mila mahavita tena ara-tsakafo isika hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Anaovana fikaonan-doha ho an'ny olom-pirenena ny fanatrarana izany ho hatrany izy tsy maintsy avadika asa ny kabary sy ny fikarohany ho hatrany filoha hikarakara fikaonan-doha-pirenena hoy izy ny amitrahana ny drafitra nasionaly anatratrarana ny fananan'ny Madagasikara izany fahalevantena ara-tsakafo izany. Ankasitrahako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manasantsika rehetra hatrany androtsapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra namako mavitsika mandry tetsy amin'ny tantsoroka teknika eka marandrianaby kosa no nanotra izany ho anareo samy ho tahin'Andriamanitra.
seria leo be rivo vaovao sy rivotra fotsiny be zany rivo vaovao Amen. Halleluja. Isara to fara velona sa matsara ny telefôny Larisa. Ianao ankehitriny Larisa. Fa ny FRP. Avy ianao, inona nataony taminao? Le telefôny misy. Le telefôny misy. Misy le rangaly ataony am'le mpanambotra telefôna dia ianao mihinan Jesosy dia tsy pety izany ianao. Velona ny telefônanao ino izy amin'ny anarana velona misaotra ramsey. Ny zavatra nanao reportage Larisa maly fa tsy izany dia avela ao ny élément dia natahotra mafy izy tsy be ianao ry zanako hoy mon père. Tena faly. C'est bitsinika. Ianao koa rehefa nanao ohatra izany fa tena hoe ahoana rô nanaovaka an'ity. Le messenger misy fotoana koa mandeha tsy mandeha nefa misy olona mandefa zavatra ao dia tsy hitako ilay izy raha tsy aty ampiasana fa dia teny ilana tsiny zareo nefa tsy hoe tsy mamaly na hoe miavinavina koa fa noho ny resaka olana raha teknika amin'ilay telefôna ihany koa dia tratratratraterazay mifampizarazara eo fa dia zay fifampitsonjofany fa zary zareo taloha nitenikely amin'ilay resaka retraity ihany ity hoe misy asasasana tsy tokony hisy retraity rehefa tena nandinika ilaina ihany le izy satria ohatra ny resaka pastera zao zany nisy fotoana tsy dia nimbokevitra hoe tsy tokony asiana retraity zany ny pastera na ny mopera nefa nandinika indray taty ariana hoe ay moa misy rehefa le ankizy mianatra iny faculté maro samihafa iny dia iraina ihany kosa le mba misy retraity mba hifandimbiasana ilay toerana. Fatahorana angehoana reny mopera reny mon père. Ay mon père, tu as peur de moi. Dia misy koa le PD père directeur zay fanalavana azy. Fa miakina amin'ilay asa ataonao ihany io fa raha hoe miasa tena koa ianao dia ianao tena hoe tokony eto zany ny hijanona. Zany hoe le sakany tanana volasika tohizana tsara moa zay fa ny resaka vaovao moa efa volazan'ny mandeha tamateo ihany. Ny zavatra tsapa moa zany aloha amin'ny vaovao amin'ny actualité aloha zany zao 12 mai androany 13 mai rampiko efa nandalo teo i Alexandre Lainiri koa dia misy androany ny fiaona rehetra efa nisy no maly raha tsy diso raha sarina le fanirosy teny Antaninarenina efa nisy ihany koa ny fiaonaonana tany Antaninarenina dia misy ihany koa ny androany dia misy ny rampitso. Inona no tanjona sy zavatra tsara ny fahatsiarovana ny tony hoe 13 mai itony. 13 mai dia noho ny 13 mai 72 dia lasa anaran'ilay toerana ilay izy. Rehefa mandeha ny fotoana mivadika ny pejy lasa 13 mai ohatratony hoe lasa paravianao televizio. Fa ny mitranga ankehitriny manko na hita filazana zao hoe ireo fihetsiketsehana rehetra hoy Alexandre Lainiri izay mitranga ao amin'ny Confucius dia exceptionnellement mitsokatra ny université fa nanatsatra ny fitokonana nataony ny paty. Zany hoe PAT. Zany hoe lasa exceptionnel le fiainantsika zany eo amin'ny firosoana mankany amin'ny fijerenan'ny tantara zany satria inona no mbola micoinceny amin'ny akato zany coince taona moa izy io moa zany na resaka mitovy amin'le resaka nataontsika teo ihany io ny droit acquis dia ny zavatra efa voasoratra ka tokony hitranga ka ny zavatra tokony hitranga ve hoe vola efa tokony ao le izy mbola digitalisation ihany le olana le paty mbola misy ihany koa zany mpanao asa hafa tsy azo apetraksika any ambadika any iny fa hoe ny fitrangan'ny 11 mai 12 mai sy 13 mai samy mazoto le retsy samy mazoto mba miaino samy mazoto mijery ady hevitra nataonay taty rehefa tafahoana teo ranamana lésionnaire reo le hoe ny tantarantsika ve zany dia tsika ve hijery tantara foana dia tsika hijery ny tantara taloha foana dia misy indray ny momba ny hoe mila mahay tantara tsara mihitsy koa sika momba ny tantarantsika tany alohan'ny fanjanahantany nandritra fanjanahantany momba izay hevitra izay raha izaha satria ny tena famikirana amin'ny fahalalana ny tantara nitranga tamin'ny firenena anankiray izay tsy azo ilazana ny resaka efa nataon'ny hafa rehetra satria mety maladresy ny resaka irery no tena ilaina dia makeo retraite ao amin'izay retraite le loha hevitritsika tsy tanjona koa le retraite izany hoe ny tena zava-dehibe dia miasa mandritra ny fotoana mampatanjaka dia ny vokatra azo amin'ny fotoana iasana amin'ny mampatanjaka fa ny retraite dia ohatrany hoe efa be ranga ny vitanao be ny soa no menao amin'ny firenena be ny asa efa namokaranao dia andaonao mba mipetrapetraka ho kopakopahana ho safosafoana hosorona tongotrao anaterana ronono eny an-davarangana mipetraka amin'ny seza fa vitsy ny afaka tena miaina an'izay raha ohatra manko tsika le misy diso hevitra ny fieritretako azy hoe misisika mizao mpiasa-fanjakana satria régulé kokoa ny retraite ny fanjakana sepitra ihany ny fanjakana budget amin'ny hoe mitady ny acquis sociaux zany dia hoe
ny mpiasa-panjakana mandray vola isam-bolana, ny mpandray pension isam-bolana, tapom-bolo zany mafy zany de rehefa avy eo hoe miditra mpiasa-panjakana satria am'izay mandray retraite tsara. Misy taona isaina koa izy io raha sy diso de misy kajy atao. Ka raha ohatra tena niasa nanomboka 20 taona ianao de efa mpiasa-panjakana, mandrapatonga le 30 taona sa 7 taona, tsaratsara le vola raisinao. Raha ohatra koa ianao nefa rehefa lehibe ohatra ny dadalay zany zao hoe retraite izy de nandray vola, ny retraite sy ny pension de mbola nanapihana zafikely tamin'ny fianarana, amin'ny goûter sy ny sisa. Ny refy kely le ry fa le ry koa tokany taona moa zany le zavatra sotroina taloha, efa tsy azo sotroina koa teo amin'le taona le retraite, de lasa tsy afaka ny sotronono izy fa abobo sisa ny manona de jaleby de nougat de lasa titimamy. Zay ampitaina makany am'izay ny resaka hoe tsy tanjona ihany koa le resaka retraite. Be de be koa ny olona manomboka 40 taona de efa manomboka hoe manangona itsonsovana vody andro merika, itsonsovana ny hoavy sy ny sisa. Diso ihany zay, aleo miaina de miasa de zay kely eo tsy efa TDL ko. Ka raha TDL moa zany le informel, inona moa ny retraite andreo ataony eo fa raha mandrapatonga 70 taona raha mbola ilaina izy de misy koa ny olona manam-pahaizana moa de raha mbola mahay izy ka ilaina, zay ny aporosehako ny ankizy hoe mianara électricité sy électronique de mianara manao plombier. Mianara manao plombier raha izy raha afaka mianatra manao plombier, fa raha tena diplômé avy lenta amin'ny plomberie ianao ao Antananarivo, diplômé avy lenta amin'ny installation électrique amin'ny bâtiment ianao ao Antananarivo, spécialiste amin'ny soudure sy ny béton ianao ao Antananarivo, tena mbola mahita asa ary tsara karama be. Okay, fa tsy manao gestion daholo de manao management daholo de manao marketing daholo de manao communication daholo de rehefa avy eo mitady asa am'izay. De am'izay miasa ny radio. De manao droit de manao économie. Fa zay moa zany mba hoe mety hoe Inde zay midira angambany. Zay le Inde sa mahitany hoe lasa riry faniry hono nanao communication de ho ary nanao droit ndrerika de ho akary. Misy za mieritreritra hoe tena moramora fa moramora ve ty mikapetsapetso le ty tsy moramora fa moramora ve ty mitady vaovao ahoana ty moa le fiteny le bany moramora ve ty mitady vaovao ty de rehefa aveo de mamelapelaka ery fa zaho aloha tena mihombo-kevitra arakoty mihitsy hoe le retraite aloha tsy tanjana mihitsy koa hoe misy olona eny aminay zay zao tena izy tondra fiangonana nandritra ny fotoana maharitra mihitsy ny azo atao hoe tanjona ihany izy rehefa tsara fiara tsara iny raha tsara aloha fa en général zany resaka amin'ny ankapobeny ty resako ty fa izy ny ambadika izy mbola mitorotiny tseroa izy satria mbola matanjaka tsara izy, mbola mavita mila vola koa izy pension ame fiangonana nga ampy anazy le mitoroteny hoe amin'io misy rakitra ihany izy kosa mbola mihetsiketsa satria mbola matanjaka kosa ianao ka efa retraité ary de aleo mihitsy mbola hoe afaka manao asa hafa any ambadika de mbola ataovy tsara mihitsy fa tsy olana ka tsy manina nge zany za zao raha hoavy ny empolo taona ka mbola vitako ny manao mijanona mampanao gazety toizako foana ny ana fa tsy olana tsy mba manana eritreritra mba hoe na mihoatra 10 efapolo zany mba tiako hoe iainana Larissa aza amin'ny teny an'izany ianao fa hoavy aminao nge zay ohatrany tsy teo ny manena tonga fahefa-teody amin'izay ianao ohatrany hoe amiko izy ohatrany hoe ampy zany mbola anatin'ny fahatanjana fa rehefa tena osa ianao tsy fantatrana izy zany taty anao sy ny sisa ohatran'nisy fotoana iamoro efa nitenitety hoe le fotoana ambarapiainana aiky manao kokoa ianao kokoa i tonton Olivier tonton Olivier sy i tonton Doda maika en silabara koa zay vatiny koa mipetraka amin'izao fotoana zao de makasitraka makatena foana kokoa resy maika en silabara iny akadina mamy iny de ataovy am'izay le hira efa nanao kokoa de ny tiako tenena teo Larissa verena kely le hoe rehefa misy ambara tonga taona no zarainy amin'ny tamin'ny fotoanandro hoe etiko hatreto ianao manao an'izao etiko hatreto ianao manao an'izao tsy voatery hifanaraka amin'izay fa zay zany le napetraka tsy voatery zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao lasa tsy mifanaraka amin'izay tsony le zava-misy raha ohatra ianao ka 20 taona ka hatramin'ny 30 taona ohatra mbola miainao anaty fahatanorana tsy fanomboanao manomboka ny rehetrarehetra efa any ianao de efa tsy vitsy amintsika nefa milomano anaty fitadiavana amin'izao fotoana izao amin'izany toe-java-misy hoy za manokana zao de efa isan'ny aina tao anatin'izany sady nianatra no niasa tamin'io reny le katritratritra n'asa tsy katritratritra n'asa fa asa madinika zay
hoe verina hoe ahafahanao manampy ny vola entina mandoa ny kolazy sy ny sisa zany ahafahanao miatra satria ray aman-dreny fa misotro ronono ianao koa efa mialehibe efa tsy tokony eo an-tanan'ny ray aman-dreny intsony efa mahaleotena dia miezaka mitery am'izay aloha nga tena tonga dia hitoko zebo ry ty zay le filaza tsy olana ranga fa hitoko zebo ry ty fa tsy maintsy mivoaka nominaly foana fiainako ao anatin'izay rehetra za zao tamin'ny tsy mamenatra zany a za efa tamin'ny fotoanandro efa nanao sady nianatra no niasa nanao nanaramaso mpiambina ahoana moa zany raha sécurité mpiambina le sécurité koa ny lesy gardien talohaisiketrany le namatsika zay le sécurité le mpiambina dia ny karama nanaramaso ny sécurité re zany nametrahan'ilay andraikitry n'ilay olona namandatanay moa sy tamin'izany hoe jereo le sy reo mpiasako reo mialina fa reo ngely ty ohatra ny tsy miasa tombony kely an'ny vehivavy sy lehilahy badekama rehefa ohatra ny hoe fotoana tokony hoe hiasa saikany eny na sy tonga arany fa ny vehivavy mahorika ohatrana zao eny amby folo taona dia efa niasa dia mandainga hoe 20 fa tsy fantatra mihitsy le izy satria karaha-mpanondronao dia mbola vao andala-pavitana saka vao andala-pavitana dia tamin'izany koa raha misy an'le hoe misy mpiay ianao zany izy no manoso ny contrat sy ny sisa rehetra fa tamin'izany moa zany sady mianatra miasa hoe nahazo baka fotsiny dia efa hoe aloha tsy vita ny dadasineny intsony tsy fa aloha dia manampy any dadasineny ny nara tamin'izany hoe lasa indraindray kilabaola satria tsy maintsy miasa kely aloha ianao dia manapaka fianarana dia avy indray manohy kely an'ilay fianarana tena henoko be mihitsy hoe mahandro Madagasikara zany hoe resaka efa alo resaka nataona isy Larissa tamin'ny omaly koa izy ty amin'ilay adi-hevitra amin'ny hoe efa mizara ny fiainana zany hoe firy taona tokony mianatra dia rehefa firy taona tokony miasa dia rehefa firy taona afaka mibalady dia rehefa firy taona ny afaka manao vakansy ohatrany hoe zany hoe ny fotoana iainan'ny olona zany zao misy tombony ohatra ny mpampianatra zao fantatsika fa rehefa grande vacance ny mpianatra dia grande vacance koa ny mpampianatra moa amin'ny lafininy zany ohatra ny ray aman-dreny mpampianatra daholo dia mamboly mampianatra fambolena manao vakansy eny ambanivohitra taloha ny avy any Ambatondrazaka dia afaka miakatra mankaty tanàna foana dia mandeha any Ambatomamaninina indroa isan-taona efatra menada izahay dia ilay dadanay mpampianatra tamin'ny groupe scolaire na fanabeazana fototra ilay zao ny fiantso azy le hoe conseiller pédagogique dia sady mampianatra classe de 7e izy no manao administration ny karamany tamin'izany eo anelanelan'ny 120 hatramin'ny 170 000 francs tamin'izany 1972 hatramin'ny 1976 tany hoany zany amin'ny 72 reny tadidiko mihitsy ny anana ny bulletin de paie dadanay ary hitako 126 000 francs tany taona nelanela 70 zay le teneniko anao zay hoe karama Christian Rémy Rissard ministre Rambahiny tamin'ny fotoanan'ny fanomboboa fitondrana didiratsiraka 200 000 francs 200 000 francs fa zany hoe ny salaire de base zay le misoratra raha tsy diso fa raha diso aloha zany tsy maninona fa efa mba namana daholo re dia rehefa mandeha amin'izay ara le ao tokantrano amin'izay le ohatra Ratanarivo na isika na Manodidina na ny any faritany tsy maninona misy miasa ihany ao zany dia mandray karaha misy ambolana misy le miasa zany ohatra hoe manao zavatra zay tonga ny asa misy vola dia raha miray trano zany le izy ohatra hoe 10 mianaka ry zareo 10 mianaka ho izy eo efa niezaka izy hatramin'ny ela ka momba ny asam-bava amin'ny fiainana ity ny ray aminy manao zay asa ataony lay ramatoa zany tsy miasa mandray vola isam-bolana fa mety hoe manao varotra ohatra hoe ravoahangy na manao varotra na lakely na ohatra zany lay rangahy mety mpiasa mpanjakana na miasa amin'ny orinasa tsy miankina ka tonontonony io dia ny total vola raisina mbola misy zaza anankitelo ny anankiray efa mba manomboka mianatra ny université raha mazoto ny anankiroa ampianarina tamin'ny sekolina andavandavan Nicolas ny ray ny anankiray no naveo aloha dirina any amin'ny PP ihany ny kajin'izay rehetra zay no mbola taratry ny fandrosoana rehefa avy eo ho hita satria maro dia maro miampandonina fianarana satria ny ray aman-dreny tsy afaka mandosy mividy an'ilay zavatra le atao le ankizy koa rehefa mifaminao influence moa ny fiteny dia za andeha akary za nao andry mampalahelo raha ohatra ka ray aman-dreny
mandray latsaky ny roa etsy izy mivady na mandray latsaky ny telo etsy izy mivady nefa misy ankizy 17 taona 17 taona avy ao an-trano mitondra Samsung X tsy haiko anaty novembre vina mitondra Redmi zaza manontany tena foana zany manontany tena foana amin'ny hoe ity vola miditra hitam-pirenena ity ny zavatra azony ankizy sisa eo le resaka hoe na le ankizy miasa mikitsy rano na ohatry anniversaire Esther ty amin'ny herinaratra de mapava zany te anazy alefa mivantana ndray zany foana zany zay le resaka le avy am'le resaka le nataoko teo sy le retraite teo miroboka mankany amin'ny resaka tokantrano indray satria ny tokantrano de betsaka ny ankizy hoe miala avy eo izy fa mba efa miasa fa misy ndray mijanonao izy hatramin'ny 9 taona satria miasa izy fa mifanampy amin'le ray aman-dreny misy koa ny hoe aleo izy dany akaiky dada sy neny mba hanampy andry zareo ihany koa rehefa mba miasa manao valim-beny fa ny vola TDL foana TDL foana na mandray 5 tapitrisa isam-bolana ary ianao TDL foana karakaraky ny vola iny koa ny revinao aneriny tena marina le tahiry manko manjary ohatrany tahiry vola ianao de tonga 50 taona anao maty accidenterie anao de le vola panny ola fotsiny manao nadolo nareo rakizy za tsy bogosy fa za misy le mitahiry ozy izy le ry ohatrany tsy mety le mitahiry fa le mindondolahy koa le mindondolahy koa zany tsy anako io fa ndraindray tolena hoe tsy mba manao an'izany mba mampitahotra fahantrana ndraindray mampitahotra fahantrana era tsy risque lave tena to de mampitahotra hoe na tsisy vola dia mandeha taxi anao mandeha mangaiky eo indrindra le ataontsika hoe ilana n'ireo nianatra momba ny fanadiadiana sosialy sy ny fampanadiady tsy atoitsain'olona sy zavatra zay moa efa somary nalefako teo foana ary mbola alefako foana io fa tsy mampaninona le izy satria ho an'izay afaka manampy ny hafa miara-kevitra de naona ny ambandaka matoisan'ny lataony zany kasikety isorony kasikety lafa tsika le lohan'ny lamangina ampola enina le aza ampola enina ka ity le fanorotorona le mpanoro koa moa zany mbola tsy fantatra hoe neny lahy raha tsy hitany lahy ny anaovany lahy zasika ny sasany teneniny lahy tsy hita be ny any fa raha ohatra zany le misy olona tena hoe voa marina fa mpanoro ara-kevitra amin'ny fiarahamonina de mba misy zavatra ho entin'le olona azo an'le hevitra zay omeny olona io mikasika ny fatanina be deaibe makasika ny hoe nanahoana zay le amantsika anakay le tsy salamany amin'ny hôpitaly zay ray volana zay dia efa miatsara izy araka ndeniny nalefako ny tambatsotran reny efa miatsara irambelo manareo zay miaino any amin'ny radio rehetra any any amin'ny Facebook any any amin'ny maneran-tany any efa mihetsika ny rantsambatany rambelo efa misokatra ny maso mihiratra izy efa mihiratra izy ary ka hoe zany hoe somary misy fahatarany kely zany zao le sainy aloha noho ny izy le tsy natsiaro tena nandritra fotoana elaela dia efa mihiratra ny maso rambelo efa mihetsika ny ratsatanany rambelo mangataka fanampiana rambelo nangataka raha mbola mila poche misy folo eo mbola mila zay misy numéro koa iny le fanavoaka iny misy ka misy fa ao alefako ilay numéro fa atsika miantso rehefa andeha anao an'le fanomezany raha de miantso satria tsy hoe andeha amin'ny raha fotsiny ao ianao de makaiza le raha mame anarana rehefa le mame mantsy atsona ny 034 13 034 13 157 91 averiko 034 isy manoratra tenisany misy tany tenisany gere eo 034 13 157 91 io zany no atsona rehefa andehan'ny raha de midiny madama zany mandeha manatona anao any hoe tia ny raha hoan'lay marariko tsy maintsy zay mako satria hoe tonga fotsiny anao treize meka lefa le niteneniko teo any hoe ny 12 mai de fanokanana ny exposition eny amin'ny Institut Confucius le fandraisany Alexandre de rehefa avy eo ny tolakandro ty maniazony reo zay niaina
ny 13 mai ataoana moa fa dia mahatsiaro ny olona lahy maître William zao 13 mai zao. Dia raha pitso mbola omeko mandritra ny agenda ny programa eny Ankatso dia adidy raha manana izy ity moa zany fahalalana ny rehetra hoe bekara fa tsisy anona fa ny olona koa matahotra eny Ankatso dia zany mitovavy eny Ankatso sady ny ray aman-dreny amporisihana ny ray aman-dreny mpianatra eny Ankatso mba hoeny dia mba mahita satria misokatra ny université zany dia amin'ny institut Confucius androany anontany io rehefa tonga ambany eo aisa misy Confucius hoe dia ny raha pitso omeko mandritra ny agenda aorinan'ny agenda anareo ny momba ny 13 mai raha pitso eny Ankatso misy fampisehoana miaraka amin'ny sakelidalana misy ohatrany miaraka amin'ny Damas Bekoto misy sisy teo sérieux zany okay eny Ankatso zay manetany eny ie zay manetany eny ahoana godara sima fa tsy izay godara simamy manetana amin'ilay izy godara simamy manetana amin'ilay mazaka tamiko any alina zizle ry rakoty lety hitako teo le bandy any any Paris rakoty lety hitako teo madany lamalisa le Paris igny eo nanalaka rakoty any Paris fa ty koa zareo matokana favetra sendra manana nareo ty film te la guerre des boutons ça recommence raha misy peny mba manana zegny mba mitira kely un peu ample fa tsy raha itenena azy mazazo neny ty fa ndelisako za bapetratra malera padakama tena fa me nisy nitady anao tena ataoko le hoe mavero fa tena padakama iza le bany iza le bany kare ry mesisika be dia alefako tany any le isika iza avelo kely ara mikasika an'le le hoe rambely teo zany iny mahasamy olombelona dia fanafitra anareo zay afaka mandefa eny vola ihany ko dia afaka mandefa amin'ity 034 13 57 91 ity ho fanampiana ny zareo mila raha avy any amin'ny olona zany ny fianakaviana izay mitsabo mbola mitsabo ny fotoana zao vao maly ala moa zany vao azo ty vaovao ty dia mbola mila posy folo ny raha folo tsy haiko firy litre moa zany folo zany zao firy ny ao anatin'ny posy tena tsy haiko tena mifona raha tonton tsy haiko litatra ao anatin'ny posy retraite ihany ny fatako mais pourquoi tu parles français parce qu'il était venu française moi je comprends elle était avec une fille française hier soir bon c'est pourquoi ça reste dans la tête raha vintsika zay mba malala hoe firy centilitatra ny ao anatin'ny posina raha anankiray dia mba zao ty mbola mila folo zany ny namana rambela am'zao fotoana zao ka dia dokam-barotra aloha Vendredi 13 mai, eo amin'ny Parviga soarana. Hoay, fampiseho siny ahitana ny hira vaovao sy teo aloha. Iarahany amin'ireo mpilalao mozika be, mpandihy, mpiangalan'ny jiro sy vahiny maro. Première partie, Young Square. 10 000 ariary raha vidiana mialoha, 13 000 ariary raha eny an-toerana. Partenaire, New Vibes, Ivanco, Les Nouvelles, Alliance 92, CUA. Hoay, siny, vendredi 13 mai. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Grease, animé par la passion, guidé par la technovation. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception.
Ty anantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao atanao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or, mianjaka ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay anatao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety antanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Tsy te harary tsony ve ianao na ihany koa tsy te horovoly intsony eo amin'ny fianao? Toy ireo olona marobe efa nahita tombotsoa, tonga avary manatrika ilay seminaira momba ny suprabiologie, ahatonga anao tsy harary intsony, sy ilay supraphysique ahatonga anao tsy horovoly intsony, azay atolotry ny professeur Joy 50 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 14 volana May ho avy izao. Toerana Davamamba mampita ny Accès Bank, sara-pidirana suprabiologie 5,7 supraphysique 5,7 téléphone 033 08 807 29 na 034 89 217 60. Des cadeaux pour maman! Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes de mère dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions magazine. Cosmos, votre partenaire de confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zay le larina dia aza misalasala tsony miditra amin'ny efa besaka ny zatra-piditra. Betsaka ny vazara. Tsy mbola tsy ary niantso aty mihitsy fa matoa moa zany miantso aty le olona amin'ny fotoana izy mbola tsy ary niantso mihitsy misy zavatra tiany olona zay. Dia miantso aty izy mba ilazan'izay tranga misy zay na izy koa hoe manana fanontaniana. Aloha nga notaninao amin'ny RDJ ny zavatra tsy azontsika notanina eto fa misy namana mamaly avy any amin'ny faritra rehetra any raha misy zavatra tsy mazava na ataontsika hoe asa atao zany na zavatra amin'ny fiainana tsotra hoe ahoana ny atao raha tia anamboatra zahatra sala zao, ahoana ny atao raha iompy an'izao, ahoana ny atao na resaka fiarakodia, moto, bisikilety, trano. Fa le anona kosa aloha tsy haintsika raha honorary sao dia mamana numéro le mpanao briketsy atankatsaky etsy nareo. Ka iny misy mameme koa iny ka misy mameme koa iny aso ihany. Eto daholo zany ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainana. Allo allo. Ya miaraba nareo rehetra tompoko. Ya miaraba tompoko. Miaraba dia manorina tanàna tompaka ny an-trano amintsika rehetra na tanàna ambao mahafinaritra ety. Mirary soa ny Onjambelo voalohany indrindra aloha. Manao antso avy satria ho an'ny tenanay moa zany ny olona efa avy mividiana dia tsy afaka manome raha. Fa ho an'izay mbola nandalan zany dia afaka manome raha tsara dia manao antso ihany manatiny ny antsonao anao raha teo mba ataonao raha bebe. Ny amin'izay mba ho tonga mba mifanantsika fa famonjena ho an'ny dalatsika le izy makasitraka ho an'izay tsara sitrako ny amin'izay. Faharoa ny resaka aloha hevitra resan'ireo ny retrety. Olana hitako amin'izy io dia tsotra satria tsy ampy ny ataontsika hoe fidiram-bola ny olona amin'ny ankapobeny ny asa maivana ny karama eto Madagasikara. Bokany rehefa maivana ny karama dia tsy mahampy an'ilay retrety le olona le izy. Dia mahatonga ny olona sahirana rehefa tonga ny amin'ny falebiazany rehefa avy eo dia atao ohatran'ny sanatsy marina ve le opiniana malagasy manao hoe manora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Dia tena marina. Tsy ampy fidiram-bola any amin'ny asa tato amin'ny rano. Dia rehefa tonga ny retrety avy eo dia sahirana. Izay no mahatonga azy zany manao asa hafa ary mampirisika ny olona foana hoe aza mionona amin'ny asa anankiray raha mbola azo atao. Oui. Rehefa retraite ve ny pasteur dia mandray pension? Mandray fa kely. Tena kely le izy. Indrindra moa zany raha hoe marina tany ambanivohitra dia sahirana. Fa izy mbola afaka mitory teny amin'ny fiangonana hafa any? Afaka manao ny asa foana izy zany mandrapahatiny raha ohatra hoe tianao. Fa misy koa moa zany le hoe rehefa retraite izy avy eo dia misy le hoe
asa hanampiana azy sy mety sakarama isaky ny volana ankoatran'ny retretiny. Makasitraka pasteur. Zay misy izy. Patera tena mampanahelo koa ry honorary fa misotro ronono satria tena lasa kely ny vola raisiny. Dia lasa otrany hoe tsy tokony asiana lahadiny ihany hoe alahady mpitandrina misotro ronono dia iny mba entina hanampiana anazy ao anatin'ilay izy. Ny retraite moa zany atao hoe Je suis ny fandarana rivotra amin'ny FDJ dia vatoan'ny Mbambelo. Isa tompoko. Ie, mahakasika ny retraite ho an'ny gasy zany rehefa retraite eo vao tena tsy retraite satria eo vao mila mitady vola be satria efa tsy manana an'ilay ohatra hoe dadanay sao mpiasa amin'ny privé dia efa tsy retraite ny tena tsy ampy dia eo vao tena voatery tsy maintsy mitady zavatra be tabe eo atao. Dia eo fa tena hita hoe lasa sahirana zany, lasa tsy makaina fa lasa tena mitady rehefa tonga eo amin'ny fotoana io. Tena mananjanaka manampy arany hita hoe sahirana ihany ilay isubvenir amin'ilay besoin ray aman-dreny sy ny zanakao sy ny tenanao. Tao amin'ny Facebook alina mampalahelo tafita tamin'ny fiainana daholo ilay zanany dia izy lasa efa misaraka izy mivady moa zany moa dia tao amin'ny Facebook tao nahitako an'izay zavatra zay dia izy lasa mikarama miambina ganany ambanivohitra tsy sa miandromby. Allo verina kely tapaka sady le teo le antony hitanareo le izy le karama kely amin'ny anatin'ny sehatry ny asa dia tsy mifanatahana amin'ilay vatakarama amin'ny andro normal zany ny andrasana ilay fisitrahany an'ilay retraite rehefa tonga ny falebiazana dia izay daholo mahatonga an'ilay olona hoe rehefa retraite dia tena mapiaro fahasahirana mihitsy dia ny indrindra moa raha maromaro anaka izay ny tena manerana izy ka ny ahy zany afaka ihany ny no ampitaiko hoe marina tena goatra teo koa ilay hoe tokony mba amerika ihany mijery asa hafa atao ho azy ao ohatra miteny aminareo aho hoe akoatra mampitandrina dia manao asa hafa zako ingénieur BTP dia manao an'izany asako zany amin'izao na dia efa na dia anatin'ny asa mampitandrina azy sy tsy mijanoko mihitsy dia faharoa zako mpikabary ohatra dia mpikabary dia manao asa mampikabary aho koa zany dia ireo rehetra tsy ny antony lay ka ny antony dia zao ry zanako malala isany lay asa mampitandrina zany tsy tadiavako hareny tsy mihitsy ny contexte lazainy tsotra masina tsy tadiavana reny io fa dia daholo ny olona mieritreritra hoe andehanao pastera fa ao mampanankareny tena dia zany ary lavaka mangitrikitsoka amin'ny any mety manankareny ety amboniny tany izy ro rasy ndresa fa zao misy lavaka mangitrikitsoka miandry anao rehefa kelikely eo aorianao satria tena zava-dozy zany manana tomobila tsara betsaka mividy zay mahatonga amin'ny teny amin'ny olona foana hoe tandreny tsara fa tsy natao itadavan-karena le asa mampitandrina sy le asa fitonina ny filazantsara zay tsara fa zany lazay ny tompo jesosy tamponanandro zany mampansaina mba hampanankarena anazy ka tsy tadiavan-karena io zay no mahatonga hoe miezaka foana arak'izay azo ny tanako ataoko mba hananako fiafarana mafinaritra fa tsy ao ny eritreretako an'izany tade mirasoatra tena marina mihitsy zay teny pasteur zay fa za zao ry satsika miantsika ay mbola zay izy ingénieur BTP dia ahoana moa zany izy lasa pasteur avy eo vita zany ve ny ingénierie vita iny dia mbola lasa izy mandeha faculté théologie satria zao misy pasteur koa fatako zay sa dokotera izy pasteur koa pasteur allo anarana rivotra miavatsika rehetra mirazana miteny le resaka retraite le resaka androany tena manahirakira ny vavatra io na ny karama rehefa tsy ampy efa tao araka ny filazan'ny olona tao 80% eo angamba ny raha betsaka indrindra fa le olona zany tena matetika sahirana izy rehefa retraite tsara fijerena zany le izy fa le olona ngefa navita be teo amin'ny firenena teo amin'ny tanindrazana rehefa aveo mbola mandeha fady kely le retraite le vola raisina amin'ny retraite no mbola mandeha milahatra mbola zany zavatra rehetra zany tokony tsara jerena fa
Ny karamako nareo moa ny resaka ny karama teo a tamin'ny 1989 niasa voalohany 198 000 francs ny karamako tamin'izay. Nefa 198 000 francs. Nefa tsy ohatrany fa tena ampy a. Fa na zany ary raha ampitomboana 100 fois mbola mety tsy ho ampy am'izao fotoana izao. Ka zay zany entina mieritreritra an'izy fa Larissa moa teo ny tena hoe hitako fa tena mahatsiaro hoe sahiran'ny Madagasikara. Saotratsika rehetra raso. Andriamanitra, ia. Ny retraite dia ataontsika hoe tsy mahafapo foana aloha satria ireo le niasa nandritra ny 3 taona, niasa nandritra ny eo daholo moa zany matetika manodidididina 30 daholo ny mpiasam-panjakana. Allô, maheno ve? Ia, sy voaretirety. Mpiasa privé ihany koa. Miarabe. Tsy ao anatin'ilay loha-hevitra moa zany zatra resana fa loha-hevitranareo maly resaka fanabeazana zay dia zay masikarenana kely tompoko. Misy tangan-javatra ohatry zany taty amin'ny école anankiray ty atao tsotrany. Mafimafy kely ianao. Tangan-javatra anankiray eo zany ny tangaty aminay ty avy reto tsy atsotiny. Tamin'ny herinaratra hoe zay tsy manohy place volana avril dia tsy mahazo miandry intsony, tsy mahazo manohy kitrano. Mandrapahatonga azo ma zany hoe fantaovany place volana avril. Ngavany zany hoe zanako zany fa le voarondra. Fa tonga avany izy dia mitantarana lehibe zanako. Zao ny dada zavatra any am-pianarana na tsono izy atona numéro na numéro zao areo dia mety namakany amin'ny secrétariat dia tonga dia le kola zany na tonga le ankizy noroany le mpampianatra nandianody ohatra mampalahelo ny marainteraka na tsy zanako ary le voaroka malahelo ianao dia moa zany le ankizy nalaina baraka ao anatin'ny fianarana ray aman-dreny no tokony andraiky tamin'ny resaka écolage fa tsy ny ankizy misy numéro an-ray aman-dreny anatin'le fiche de renseignement mpampianatra tokony hoe le andefaso message le ray aman-dreny fa mampalahelo ny teo zavatra ohatry zany fianarana ao anatina cour mihitsy no kotabaisina hoe indaonareo numéro zao mandeha makany secrétaire tonga dia modinareo hoentina etanareo dia tena ohatry hoe mampalahelo zany maharay aman-dreny hoe tokony fampitsinjovana zavatra misy fiarahana malalaka miasa amin'ny crise anaty posiny ray aman-dreny ny mpianatra ny crise covid-19 ny raha malala ny fiakaran'ny vidy tena tsy mitahatra amin'ny tombo tamina voadabodino dimampolo ny anankiray sarbo miakatra tsy fakahitana zany rehetrarehetra zany tokony mba hifampitsinjovana fa dia tena mampalahelo ny zavatra ohatry zany mampalahelo. Miala ty fa tsy anaty loha-hevitra moa zany fa tsy maninona zany tafiditra anatin'ilay retraite ihany zany satria raha tokony izy atsona ny ray aman-dreny zany amin'izany rehetrarehetra zany misy sarotsarotra ihany misy moa zany vao nanambady 5 taona dia retraite zany hoe somary efa tara na koa fomba le fampianarana teny dia idira kely hitanao zany tany amin'ny resaka fampianarana sy resaka momba opération gâteau zay amin'le opération gâteau nefa le ray aman-dreny efa tsy manam-bola daholo nefa leza raha hialina miakatra daholo ny anankiray lesan'izay anankidimy efatra mian'ny sekoly nefa ny atahinao ihany le fitadiavana tokony mba tsy forcena be zany le ray aman-dreny fa tena mamahibe le izy fa tsy fianarana ray sy rosy telo manao lesa sady be da be dia mba forcena le kaza forcena le ray aman-dreny karaha manam-pampianatra tsy karaha manam-pampianatra fa le opération gâteau fetan'ireny zany force ohatrany hoe forcen'le fianarana fotsiny le ray aman-dreny nefa le fidiram-bola tena efa tsy maharaka trony ankoatran'ny écolage ankoatran'ny écolage ihany zany momba fianarana ihany zany izy aloha dia zakan'le ray aman-dreny mena dia tsy mahakatotro be da be zany izy sotrany hoe telo efatra ny ray men'le fianarana sotra betsaka atsika hoe zany fa misy ikambanana ray aman-dreny mpianatra any aloha afaka mandinika zavatra sahala reny ao anatin'ny sekoly fa enjakenjana ihany mivarotra be 5 isaka ny ray aman-dreny amin'ny vidiny ray alina mahery zany manahoany mame voninahitra mame voninahitra anao koa miarava mame voninahitra mba kelikely ny fian'ny pasikena kely angamba marikely kapatsy fany izany le pasikena
mety davana vola ny pasteur. Ny pasteur rehetra moa zany fa izy e. Raha resaka spiritualité fa tsy resaka hoe izy. Fa tsisy pasteur mahandro zaka. Zavatra mahita. Eny marina nge zany. Ilay zany momba n'le resaka retraite. Le retraite ohatran'le système mihitsy zany no vola autorisé. Ny olona ny tsy haiko espérance de vie tsy malagasy tena farak'izay ambany dia ambany. Angamba izy zay 54 na 52 zao ny espérance de vie malagasy. Zavatra mampalahelo zany. Nefany ny fandraisana retraite tsy à partir de 57 158 ans. 60 ans koa ary izy zay. Dia maka zany olona zany nanarina dia araka ny tenin'ny koleba teo hoe ny olon-kafa mety no misitraka an'le retraiten'le olona ny telopolo na 5 mba hangatara ny tsika mpanao mba asiana kely fanagadiana kely mba jereo hoe ataizany teny problème mahampalahelo le izy zao le resaka nahapisy zao misy resaka hoe mataizany volony madilely iny raha ohatra ka tsy le volo ka tsy hita hoe izy zany nakaiza mety eo le olona le misitraka ito amin'ny 10 taona 20 taona iny tsy hanambola tonga zany mety tsisy vola ho raisiny lo tonga satria efa very volo. Afaka teoretika fa zavatra tena grave. Sitraka ianao. Ia. Maro tenen'ilay olona teo hoe tsy misy pasteur mahantra satria ny pasteur dia mikarama ohatran'ny mpiasa privé mandray vola amin'ny alalan'ny vola mikitapom-bolan'ny fiangonana. Ay, tatabe, salama. Zay voemiko ianao. Tarabiako tany amin'ny mamanay. Resy dada. Ahoana ty? Manao na zao? Efa mametimety izy afaka miazakazaka raha ohatra misy manenjika. Ianao liana ho avy mifandreretreto sy nianina fa izao. Isa tamin'ny kirama voalohany indrindra no elektrika 27 francs par heure ny kirama. Zany. Tamin'ny mbola vao niasa voalohany. Tamin'ny asa voalohany. Dia miasa aby firy zany vao ny godaraka tsy malaky. 27 francs. Kenonda teoriana le nitondra taxi an'izay fa tsy afa fo. Fa izao, tsaly ety an-talon rapiro. Mba hitondra ravitoto ity e? Tsy ravitoto ndresaka. Va resaka iny le tsy résumé. Ay, ka feno 10 taona zany nafatesan'le rahalahy. Teo amin'ny tevanka rory fleur teo. Teo amin'ny 13 mai io. 13 mai. Ka saingy nana taxi tamin'izany nanao ambulance teo. Dia amina 6:48 zay. Isan'ny mena tamin'io mihitsy ny aina eto amin'io mihitsy. Diana Citroën. Ao anaty ady mpito misy andraiklava fatrapatraka ando matolomese. Mangina le tsy azo mitomany. Zay ny ranomanitra. Aza mpanao elava etetika. Rapisindray mihira letra. Dala dia milatsa dranomaso fatao anaty haizopito nandrenesako le feo. Tsy maintsy alefa ny hira ny resaka retraite sy ny 13 mai. Efa retraite daholo koa zany ireo le resaka retraite sy ny 13 mai. Dia ohatran'ny projet rehetra zany azo raisina ohatran'ny hoe projet zany ho avy le toetra hoe maharetraretra zany. Misy teny teo ny teny hoe tanora tsy fiafy tena marina mihitsy iny satria any amin'ny fahatanana ny manomana hoe anao inona afatr' izay. Tena io tsy voavaly. Izany akory tsy miteny hoe isaky ny avy miasa anao ny ariva dia iny mandeha tsikaraka sy ny etsetra zany fa farafaratony rehefa misy fotoana malalaka ohatra hoe ny faran'ny herinandro dia mietsiketsika manao zavatra. Zay zavatra toa hoe asa
saika ino kolage na zay manavanana anao saiko na mahay manjaitra ianao na mahay mekanika ianao ny salan'izany io dia vao mana Lasa ianao afaka miverina miantso ianao afaka sarotra be aloha le izy zay mahatonga an'le hoe mila mpanory foana ankehitriny moa zany efa misy an'le hoe torolalana ho an'ny tanora afaka baka zany dia anatriny nanao aiza ino za fa misy koa zany tsara hoe torolalana ho an'ireo retraité hoe anao ino ianao rehefa retraité pastera tsy misy pastera mahantra eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra fa pastera sahirana be dia be zay zany le zava-misy zay pastera sahirana ohatry ny olona rehetra iaina nge le pastera fa tsy hoe inona na inona asy io dia misy tena fahasahiranana satria raha miverina ohatra ny pastera ny ambanivohitra za efa nitarina ny ambanivohitra farak'izay lavitra mandeha tongotra adiny enina le adiny enina retorina taona tsisy tomobila tsy tonga ny tomobiliny zany dia tsy hoe mahantra ianao fa tena matsiary ianao hoe sahirana satria ohatra anazy ohatra tamin'ny zava-mivoaka pastera 480,000 francs karama tamin'ny 1997 namreny izy le morotsaka makany amin'ny Foibe dia aiza ny raisina raha ohatra hoe amin'izany 9 kilometatra mandeha adiny enina ny fiangonana ny manakaramanao zay nge mahatonga an'le izy hoe sahirana fa tsy hoe mahantra satria arakaraka ny fahefan'le fiangonana arakaraka ny fahefan'ny fiangonana zany ny anakaramananao zay le fandeha le tam'izay mbola kely zany tonga dia mieritreritra ho aiza ny vola ho azo ny pastera amin'le ratsy Foibe diso zany ny adidy zany ho an'ny fiangonana dia manome adidy ny fiangonana manao adidy any amin'ny synodam-pahafatany manao adidy any amin'ny Foibe reny dia ankoatr'izay zany misy ny adidy eo anatiny tsy maintsy atao ary ny ankoatr'izay zany ny hoe ny famelomana sy ny fanazahana ny fiangonana sy ny famelomana ny mpitandrina ankoatr'izany ny avantage fotsiny zany ho an'ny mpitandrina dia ny hoe mba misy fietohana ho an'ny zanaka sy ny fanafody onao pastera efa nisy ve olona manao body ao amin'ilay izy bodongerina misy manao bodongerina hoe tsy azo afeniny zany fa misy zany zay mahatonga ny teny ty hoe io tsy tokony adavaka reny fa misy tena manao bodongerina fotsiny zay hoe za tsy mila an'io fa 4 mila io za tsy mila an'io fa zao dia daviko misy olona koa zany mety possible koa hoe efa tokony andeha retraite fa tsy mety mandeha izy za mbola matanjaka za mbola manao bodo le Pauline bodongerina za tsy hiala sakeriny za tsy hiala za mbola hiasa za mbola tsy misy pastera zany na hoe mahandro zany tsy misy an'izany hoe pastera sahirana zany fa avotan'ny fiangonana foana ny pastera sotra ny fiangonana tsisy an'izany fa kapaty valiana le izy aloha tsy najiko salava be ny pastera sy ny mopera sy ny tsy aiko mampianatra resaka kristianisme zany iny fa pastera sy mopera sy ny interpreta mampianatra ny malagasy akasitraka fahatrano ohatrany ao moa zany makasitraka fahatrano zany rehetra hoe ny marika zany no mandova avaka ny lanitra lasy mazavana tsara tena zay misy le pastera mahantra tsika aloha tsy mety manareo manao tompo le resaka rehetrarehetra za mahita ndray hoe raha ty an-tany tena sahirana ozatsika tokony ny taona hafahana ny asa emba kely dia ny asan'le olon-dehibe no ahena ohatra zany hoe 70 taona le olona vao miditra rehetrarehetra na 5 taona dia ny asa omena azy angamba ny jerevana ny lalàna dia ahena saky rary soalary safo ohatra ny kohaka foana izy anaty manavaka kely sotra tompoko mankasitraka be enzana be hoe efa ty amin'ny
50 taona ty mandeha hitady asa hafa atao reny olona. Misaotra an'le rary saute. Sarotra. Na za zay na kaina. Mamay kely mifoko mahaino an'le. Olona be fora. Ianao raha tsy mahazo miaraka aminay makany 10 point indray raha zany ka. Janona. Dia tsy bokosy tsony zany. Janona. Janona wa tsy olona be fo be tsy mandeha. Mara. Amboary ndray le lista fa tsy aleo ny janona. Janona koa mazenga. Mandeha. Mamay fo. Mikoaka sy ny kibota ato ato na melimely. Ivoaka ny listy ny zay makany 10 point amin'ny fialan-tsasatra. Ivoaka ny lista. Ka maninona tsara hoe ragnaty. Ivoaka i listy ny mpiasa makany 10 point. Avy any mivantana avy any ny rivotra. Azonao. Arofino. Aza milazalaza daty mihitsy fa be dia be ny roatra andeha hanenjika antsika ihany manao an'le studio amoron-ranomasina. Fampalalaba avao. Amoron-dranomasina. Ozy le ranomasina be. Eo amin'ny torapasika any 10 point tsy manao an'izany fa ranomasina maizana kely. Eo daholo na tatana, imposina gotina. Zany mbola antsika igny mbola tsy nanao zany hoe manao radio nefa maillot de bain nanaovana. Anao zany dinao amin'ny janonanao. Mandeha anao janonanao. Manao maillot de bain dia manao émission. Ouais. Satria efa zara manao amason-le voka be teo dia manao émission. Ny technician amin'izany manao maillot de bain azonao. Dia manao émission, mandefa radio, fasika any atahorana. Dia hira raha olona iny. Ino ty atao? Inona daholo vatika tsy mitovy atao lokalina be atao reky. Mafantatro fa sarobidy zany norme dans robasy zany. Mampiasa amin'izay kalbeto manara-pety. Mitovy. Mandrenina zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Nzakatina, 30 ans de scène. Nialady 29 mai, live prod manotranao Nzakatina, 30 ans de scène. Araina grand orchestre sy otron'ireo ampiarapeo aminy. Palais des Sports Mamasina manomboka amin'ny 3 tolakandro. Réservation 20 000 ariary, 15 000 ariary, 10 000 ariary. Billet 8 000 ariary. Ivoaka ny alatsinainy romeny tapakila rehetra ao amin'ny super musique analakely. Partenaire média RDJ. Sponsor officiel THB. Événement live prod. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverras partout où tu vas. Visca à Tana comme au-delà. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola miavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko iris. Na olon-tsotra ianao na matianina, natao anao ireo loko sy traitement pour bois iris. Hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona amin'ny page Facebook, Iris peinture d'exception. Iris peinture d'exception. Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy amin'ny talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Alors tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hantanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika.
La team Smatching et la FIBA Afrique Zone 7 vous présentent Yuzu Smatching 2022, 9e édition du tournoi inter-institut de basketball du 8 au 15 mai 2022 au Palais des Sports Mamasne, avec la participation de plus de 30 instituts. Animation, show inédit avec des artistes surprises, dance contest, élection Miss et Mister Smatching, dunk et tir à 3 points, boisson officielle, Yuzu, média officiel, RDB, sponsor et partenaire, Cool Concept Events, Dongrish, Intelsia, Ticket Place. Hofankalazana ny fahadiapolo taona ny tarika maleo dia izy ny seho lehibe viazana amin'ny tarika maleo hotrony ny taranany ny sabotsy 7 Mey ao amin'ny parking Olympia Andotapenaka manomboka amin'ny 3 ora sasany. Ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny tsinkalany Ticket Place na ao amin'ny masiny akourdi Smart Tanjbato lasy vantry tsotra 5,000 ariary, VIP 3,000 ariary. Misy seza sy latabatra, passe voiture, Royal ariary, moto, 10,000 ariary, infoline 034 85 320 20. Média officiel RDJ, sponsor officiel Orange Madagascar, THP. Des cadeaux pour maman! Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atolotry ny Mega Art Production Antique, Poupy amin'ny fitiavana BDP antique, fiarana miavaka eny amin'ny ankona bypass amin'ny alahady 9 Mey manomboka ny 2 tolakandro. Toerana kanto sy miavaka ho an'ny mpianakavy no omanin'ny popo antsika ka ataovy teny fa mandrian'ny toerana eny amin'ny ankona bypass zany fotoanantsika rehetra ny alahady 9 Mey miaraka amin'ny Poupy. Ny karatra sy ny famandrian'ny toerana dia azonao atao ao amin'ny Super Musique Laquet, partenaire média RDJ. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Tonga dia poasika ity atao amin'ny tapany farany fandarana rivotra tsika manambahiny zareo avy amin'ny ohatry BSS be zay izy teo. Miaraban'ny monsieur Roby dia miaraban'ny monsieur Tolotra. Tolotra lui. Lucas izy dia za. Lenao Roby miarabanareo tompoko inona zavatra hoentinareo ho an'ny mpiaino rivotra amin'ny tianio ity. Faly miarabantsika ihany koa amin'ny émission rivotra atao amin'ny RDD dia faly miaraba ny mpiaino ny émission any atokantrano tsirairay aby ihany. Zavatra hoentinay amintsika androany za dia resaka rallye motule 3e édition izay karakarain'ny club FMSAM raha amin'ny 17 14 sy 15 ny volana Mey ho avy zao zany hoe manomboka rapitso rallye io fiarakodia zany koa nisy ao anatin'izany nisy ao anatin'izany dia izy io moa zany ny première manche ny championnat de Madagascar amin'ity taona ity. Misy manche firy ny taona ray? Misy anaky 5 dia ito ny manokatra anazy a. Dia ao amin'ny Sodiama izy ny miainga raha amin'ny Zoma amin'ny ray amin'ny ray ora atoandro. Dia mandeha makany amin'ny côté Imerikasina Jeva Masiray Ambohidra Ondrina iny misy fananana manokana anankiroa any dia matory any amin'ny Avonaland izy any hariva amin'ny 4 dia miverina indray izy miainga amin'ny 7 sasany maraina dia amin'iny toerana iny any misy fananana manokana anaky 9 ny asabotsy dia any anaty any amin'ny lalatany any anaty ala ny rallye moa zany atao amintsika dia anaty tany foana zany hoe revêtementaire moa ny antsonay anazy fa tsy amin'ny goudron na asphalte. Dia tavaverinao amin'ny Sodiama ny sabotsy hariva amin'ny 5 latsaka fifaneo eo fiara voalohany dia miainga indray Sodiama ny alahady amin'ny 7 maraina dia mandeha any amin'ny aksan'ny lalam-pirenena faha-4 iny andakana après golf Dirovana mitsofoka dia misy spécial atao hoe akoron-dàlana zay andray vao manomboka any anaty mitsofoka any zany koa dia avy eo makany Mahitsy dia mbola misy anankiray hafa koa isaky ny 2 minitra
de 2 en 2 firy nisan'ny soratra anarana treto? Roa amby telopolo ny soratra anarana, dia misy ny mpanamory vehivavy, dia misy ny mpanamory farak'izay tanora, dia misy ihany koa nefa zokonjokony. Ny kategoria firy io zao raha miseto? Kategoria misy maromaro anatin'izay teo roa amby telopolo firy telopolo zay. Misy ny kategoria 2 roues motrices, misy ny 4 roues motrices, misy ny SSV, fa ao anatiny koa mbola misy hoe sokajy mixte ohatra, dia misy koa ny propulsion. Samy manany ina moa zany? Samy manany amboarany reo. Mazava ho azy, misy kategoria maromaro samy manany amboarany. Tsy maintsy mavitry le valo ve vao azo roambe folo le preuve spéciale. Ka le manche le hoe première manche zao ty faut tafiditra anaty championnat. Mila mavita 65% ny valo, zay ianao vao tafiditra ao anatin'ny championnat de Madagasikara ny classement. Satria vao andiany voalohany moa zany io première manche. Fa première manche. Première manche izy io fa andiany fahatelo amin'ny rallye module. Fanampin'izay Lucas. Fanampin'izay araka le nesahany teo hoe misy sokajy maromaro, dia misy ny 4 roues motrices, misy 2 roues motrices, ahitana ny SSV, ahitana ny T2 ihany koa. T2 moa zany 4x4. Ao anatin'izay T2 zay ohatra no ahitana ny Isuzu D-Max zay tohanan'ny design auto, ahitana habilleny marque avy aminay module, Hankook, Namary, Bardal. Amin'ireo kategoria ireo dia ahitana ny force en présence karazany PDB, ohatra hoe any amin'ny 4 roues motrices ao hitantsika ao le 208 tompon-daka tamin'ny herintaona, hitantsika ao koa iny 208 io moa zany dia tsy mika intsony no mitondra anazy fa mika fa lasa ny ivelany fa ny vadandray ny ivelany mitondra azy RB. Anatin'izany koa ohatra ny Mitsubishi Evo 9 ny Mitsubishi Evo 9 zay mamikely no hitondra anazy amin'ity, tsy adino mazava ho azy Fred sy Mathieu samy mitondra Subaru. Any amin'ny 2 roues motrices indray ny tena hiavaka amin'ity dia ny fiverenan'ny tovinenina zay tompon-daka amin'ny Madagasikara mibetsaka, hiaraka amin'ny zanany izy amin'ity hampianatra ny zanany. Azafady 2 roues motrices, misy 2 roues motrices aloha dia misy 2 roues motrices arina, misy an'izay? Ie, 2 motrices traction dia misy ny propulsion. 2 roues motrices foana izy. 2 roues motrices foana fa avy eo mbola misy kategoria anankiroa ndreo anatin'ny 2 roues motrices, le any aloha dia misy le any arina. Le 4x4 teo ohatry ny nanahitrana le misy karazany le hoe mandray anjara tsy izay izy teo hoe misy karazany zany no mahazo mandray anjara amin'io fa tsy sura kosa aloha fa tsy V8 aloha ny tazany eny. Ny tena marina zany misy réglementation fe amin'ny resaka 4x4 fa na V8 ary ianao mbola afaka miditra ao fa misy cylindrée maximum, afaka tonga hatrany amin'ny 6 litres 5 na 6500 cm3 ianao amin'ny 4x4 manao an'io. Dia V8 zany tafiditra ao anatiny raha ohatra ka misy teanao fa mazava ho azy ianao hanimba ny fiara ngita be iny kosa ao anatiny. Rasy zany zavatra tenen'le rangaty, animba hony ngala izy manimba? Tsy hoe manimba fa iny fiara iny azontsika atao hoe raha le V8 iny resahantsika reny atao hoe voiture de luxe, fa ianao kosa tsy andeha hitondra voiture de luxe any amin'ny lalantany any dia maninona moa teneniko hoe manimba, satria ianao rehefa anao rally zany tsy maintsy be ny zavatra hovaina zay vao mazaka le fiarakoky. Ka raha iny V8 nao tsotra iny ataonao any sura fa simba iny fa tsy maintsy solosoloana daholo ao anatiny zay vao afaka entinao any. Inona zao zao fiara be dia be mpanao mampiasa any? Matetika marika japonaise ny be da be aloha any amin'ity ara dia resaka amin'ny ankapobeny, fa na izany koa raha ny frantsay eto Madagasikara tsika tsy azo adino mihitsy ny Peugeot sy ny Renault. Mbola ao Renault sy Peugeot? Tena reny tsy miala reny, misy 504 mihitsy ireo. Mbola misy Peugeot 5. Misy Citroën. Citroën koa misy. Citroën dadanay va le Diane le nanaovanao taxi taloha le dia angatsy tadidinareo iny asa taloha nanao rally tamin'ny Diane zany mahafinaritra ranga. Fa ny anina aloha sura fa tsisy tsony ny DS. DS3 misy. DS3 efa modely efa moderna zany. Efa nalaza be. Ty tena tsy haiko tena mifona fa tena kararota tany io ilay hoe numéro 0. Ny atao numéro 0 zany dia fiarakodim-panao rally mihitsy izy, fa izy tsy mandray anjara amin'ny rally fa manokatra. Ny tena asan'le 0 zany ohatra amin'ny mpanao rally izy zany hoe manao spécial sy rehetrarehetra fa manaitra mijery hoe tandremo fa efa mialany amin'izay le rally, satria mijery tsy maintsy tonga aloha zany satria mihidy le lalana. Dia mety misy fiatsasakadiny na mihoatra an'izay le mijery mipetrapetraka ao fotsiny dia mety tsy mahafantatra hoe fa mialany dia taiterne iny voiture zero iny. Voilà, dia izay ny asan'le voiture zero manaitra an'le olona rehetrarehetra tandremo fa efa miala any. Fanontaniana zalahy.
ho an'le mpijery avy aty Antananarivo zao zay le hoe mihidy ny lalana andeha hijery any amin'ny point anankiray mahafinaritra azy eto matazana lavalava ary ho an'le tambanivohitra ve misy ny fanentanana ny ireo lalana rehetra izay ho alehany. Zany tokoa misy ny fanentanana an'izy ireo zay efa nataony ary misy ihany koa ny peta-drindrina ihany koa zay efa natao eny an-tanànanjareo eny. Ny ankamaroan'ny olona eny aloha raha tambanivohitra araka ny filazanao azy moa zany resahana dia izy indray tena faly mihitsy rehefa mandalo ny raha satria misy fialam-boly izy izy. Rehefa mandalo ianao manamboatra lalana na mamelaka an'le peta-drindrina dia miteny mihitsy zareo antsona indray daholo ny fianakaviana ho avy aty fa misy fialam-boly aty. Ireo olona le ataontsika tsy mipetraka eny nefa misy zavatra atao eny reny zany no mila ampahafantarina hoe misy gendarme mandrindra an'le fidirana sy voanao. Ny zavatra misy moa zany satria tantely amam-bahona andeha ny rahalia manomboka zoma sabotsy lahady any amin'ny faritra zay efa voalaza teo fa misy olona andeha andevina be ahoana zany ohatrohatr'izay. Iny le nilazaiko teo hoe tena misy gendarme zany dia raha ohatra aloha izy ataontsika hoe tonga alohan'le fanidinan'le lalana tsisy ny olana fa rehefa mivoaka izy ny somary miandry kely fa raha le hoe fa mandeha mihitsy le rahaliny tonga izy tena tsy maintsy miandry kely izy atao hoe eo amin'ny adiny ray eo zany le lalana mihidy satria raha 32 voitures fois 2 minutes 64 minutes dia zay lazaka adiny ray eo zany le lalana mihidy dia mandalo ny voiture balena ny mpanidy lalana dia tonga dia manaraka aorianany iny izy dia rehefa avy eo miverina fandroy ny rahaliny mbola manana eo amin'ny 45 minutes eo izy tokony ho tonga toerana alehany dia mandalo kely adiny ray indray le rahaliny dia avy eo izy afaka miverina voaka indray raha vita no zavatra zay mahatantely amam-bahona azy mifanindry ihany koa amin'ny daty nofidiana izy roa anaovana fanambadiana io dia andeha mariazy reo amin'io zany zao andeha anentana mariazy zany ohatra zao mifanitsaka amin'ny ralia any zany le ianao koa fa tapakafy an'io anao ararina raha hitako foana ianao mampalahelo be le izy ka soa ihany am'izao fotoana zao misy le hoe kasibosy fa rehefa avy mijery ralia atsoma mara-patonga ny alahady any am-piangonana atsoma ihany atao vovoka mihinana le ry zalahy manao couverture médiatique an'io moa zany sy ny paque vidéo rehetrarehetra an'io efa mino angamba efa niomana be amin'io ry zalahy fa vovoka an'io tena vovoka io. Ny toerana lalovana zany dia Atsinanana Antananarivo dia any andrefana Antananarivo. Fa mialohan'izay mariako eto hoe ny cérémonie de départ le rapitso amiray eo amin'ny Sodiama iny azo atrehan'ny olona rehetrarehetra koa fa tsy hoe misy vidim-pidirana manasa ny mpakafy rehetrarehetra mba ho avy amin'izay satria ho hitanareo daholo hoe fiara rehetrarehetra nday anjara amin'io ary misy mialoha départ dia anao karazana défilé kely eo mare masay zareo. Ny akoatran'izay ny maraina misy le atao hoe visite technique raha ohatra tena mba te hanantona mba hita ohatra ny ahoana fiarakodia zany satria afaka manantona akaiky mihitsy le mpijery amin'io teo zao le nisy fanontaniana hoe ho simba ve sa tsy ho simba ohatry ny ahoana mahatonga an'ilay tsy ho simba eo anao mahita azy tsara mihitsy ohatry ny ahoana dia tena zavatra novaina atao anatiny sy namafisina atao anatiny. Zany tokoa azo atrehana afaka mihaona amin'ny pilote sy ny copilote malaza koa nareo raha mba te hanaka sary kely anao selfie aminazy nareo dia amin'iny fotoana afaka nararotana anaovana an'izany. Manomboka amin'ny fito sasany maraina amin'ny Sodiama le visite technique. Firy zany ny fiaingana miala ao amin'ny Sodiama rapitso amiray. Fa mialohan'izay izy le lazaky teo hoe andeha hanao karazana défilé kely eo amin'ny mare masay eo. Verina kely firy moa mpandeha anjara teo? 32 isaky ny roa minitra mandeha 64 minutes 32 izy io dia ary le voalaza teo misy catégorie maromaro dia amin'ny mampanohana ny module misy loka manokana natokana ho an'ny izay mpandresy amin'ny ralia eo ohatra amin'izany voalohany amin'ny classement général. Misy ihany koa ka justement soana anao mateny an'izay fa io zany ny karakara raha be manao an'izay ohatra ny hoe encouragement trophée fair play matetika ny anaran'izy zay ohatra zao hoe matetika zany 3 premier foana ny primé ohatra zay nefa misoratra hoe ny telo voalohany dia le olona le niady le hiditra anatiny iny latsaka fahefatry matetika ny kivy fa le farany tsy dia kivy loatra satria nisy antony matoy izany arina fa le tena ady be dia matetika iny mahazo zavatra kely foana zany mba dimy voalohany no mena amin'ity fa tsy telo voalohany fotsiny dia ny voalohany any amin'ny catégorie hafa koa mahazo loka vamoty entana amin'ny catégorie indray tsy mahazo ka aiza tena départ rehefa avy eo satria tazana an-dalana iny zany loha miala maray masay Sodiama sy amiray
rokady ny arivo. Izy le kady ny arivo. Rokady. Mandeha rokady izy dia miakatra Amerika Sina. Rokady ny aizy zany zao le vocation dia may ianao mandeha mare masay dia manohy an'ilay rokady vaovao iny foana hatrany Ambaifasy. Dia miakatra Amerika Sina. Dia RN2. Makany amin'ny RN2 aloha dia miakatra Amerika Sina. Dia tafakatra ao lolo kely ny Amerika Sina ao mandalo any Vonaland rehefa anaovana kartine iny a. Dia mandalo ao lolo kely ao 2 kilometatra après an'iny a. Dia eo ny faninanana voalohany a. Na tsy tsofoka any anatiny ary ianao fa eo dia efa mahita mandritra ny 3 minitra ianao mahita tomobile anankiray mandalo zany hoe mahita tomobile roa ianao zany anatin'ny 3 minitra satria 2 minitra après efa maingana koa le anankiray. Ny Amerika Sina koa mariako hoe ho an'ny mpijery misy point restauration ihany koa eny raha hiala etaeta sy eo le tamaraka bozaka be eo zany no tena tonga dia azonao tsaina misy mpitsangatsangana izy matetika eo mihitsy le izy. Eo le izy eo. Le raha limo clipy André letsany a. Vao nisinao clip mihitsy tany tamin'ny sabotsy teo. Aza manao clipy André ony laisany le ty fa l'Israélia a. Nambo tsara ny clipiny zany ka moa fa tonga avy. Andao am'sahivo monsieur Nasasinao monsieur raha Roby fotsiny dia mety ka. Roby. Atao antitra. Eo tsy asio anona le tsy fampatrehivana kely. Spécial firy rapitso a. Rapitso zany a amiray mialo amin'ny Sodiama dia mandeha mamonjy any Amerika Sina Ambohiboangy moa ny tena anarany tanàna fa Amerika Sina mety tanàna azy spécial vaovao be io a. Le izy zany misy voalohany a misy 2 kilometra sasany mbola tsisy arinanao araka ny filazanao azy teo a. Amin'ny roa latsaka dimy ny fiara voalohany miainga. Dia avy eo izy a iny izy a dia mivoaka any Ambohidandriana hatrany Andoroa dia Ambohimena indray izy ny spécial faharoa amin'ny roa sasany a. Zay tavavoaka aty a mampitombosoana aty Anjeva ambony moa fitson'ny olona anazy. Dia tavaverina eo amin'le Amerika Sina teo misy parc de réparation mitovy amin'le lazaiko visite technique sy ny tarany teo any rehefa ka ho avy hijery. Hoe ohatra zao ny fiarakodia rehefa amboarina avy nanao rally amin'ny 4 izy ny tonga amin'izay. Dia miainga indray izy ny asabotsy maraina amin'ny 7 sasany a. Miainga avy eo amin'le Vonalandy a. Dia manao an'le Vari Anjeva indray izy miditra. Zany hoe sens contraire an'le Omaly Ariva zany. Dia mampitombosoa Ambohimena dia avy eo Ambohidandriana Ambohiboangy zany hoe tavavoaka Amerika Sina izy a amin'ny 7 sasany a. Dia misy réparation antsasakadiny indray izy dia miainga indray izy amin'ny 10 sasany a. Mamerina indray mandeha an'ilay izay natao maraina izay any. Maraina ihany ka. Mbola tsy misy rally amin'ny alina aloha ety amintsika. Nisy fahiny fa resaka sécurité anaovantsika azy zao. Za sécurité taloha mbola nitany Maurice be. Resaka sécurité dia tsy atao intsony le izy amin'ny alina. Maurice be Erika kely. Dia tavaverina ihany indray izy eo amin'ny 12 sasany a. Dia amin'ny 2 indray izy miaina manao ohatra n'le azomamy zany hoe le Amerika Sina le mora hita be eo any le izy a. Verina any amin'ny ilany indray izy zany a. Dia tavaverina atiny amin'ny Sodiama izy a amin'ny 10 ora latsaka fefany. Dia ny alahady indray izy miainga amin'ny Sodiama amin'ny 7 maraina dia mandeha makany Andakana. Golfa du Rova ozintsika amin'ny lalam-pirenena faha-4 dia ao izy miainga eo Valy sy fefany a. Dia avy eo any Mahitsy indray no mitsofoka amin'ny 7 indray a ny faninanana manaraka any a. Dia mijanona kely any izy a. Dia miverina indray izy amin'ny 12 latsaka fefany a manao an'le retourn'le voaka Mahitsy a. Dia avy eo miditra any amin'ny Akadimainy a. Dia tavaverina amin'ny Sodiama izy a ny alahady amin'ny 2 ora atoandro. Alahady moa zany cérémonie de trophée ny rally numérique zareo azo atrihan'ny olona rehetrarehetra ihany koa. Misy rally le rally numérique misy numérique izy teo lafa lasa numérique avy any Chine le rally zany hoe tomobile spécial numérique Chine. Fa zao zalahy za moa zany mitantara an'le bandy mpikarakara zavatra reto. Zao zany rehefa ny avinao maly dia hitanareo le manitsanitsaka tomobile reny. Le misy le tomobile misy tracteur misy mengeza be reny dia misy tomobile itsahana misy dia za mieritreritra hoe tsara ataonareo mpikarakara reo koa manao ohatra hoe rally 4L mitady toerana circuit fermé orina any amin'ny ranina zany dia hoe ny taxi an'Antananarivo rehetra ohatra hoe taxi contre taxi moto zavatra mba naitaitra hafa zany misy manao moto le koatra efa fitraina dia mba hooko le fantaram-potoana 13 mai vetivety. Zany hoe atsika rehetra mahalala ny tantara fa zava-dehibe ny 13 mai anio 12 mai dia eny amin'ny Institut Confucius Katso fanokanana exposition ny maraina dia témoignage ny hariva témoignage dia ireo ny aina ny 13 mai. Raha pitso 13 mai ny maraina dia témoignage ihany koa dia misy ny hoe donakafon'ny tanora dia misy ny live pahintina miaraka amin'ny Rakoto Arvony sy Ramilson Besigara dia témoignage ihany koa ny tolakandro dia misy diabe atao miainga avy any amin'ny Institut Confucius mankany amin'ny Kram. Dia ny tolakandro ty tena zava-dehibe mihitsy
témoignage aloha ny maraina miampy débat sy finalona fifaninanana. De rehefa avy eo misy ny performance artistique manomboka amin'ny telo, anomboka an'izany ny Sakelidalana, de rehefa avy eo amin'ny efatra Benisy Bebe de Nini de rehefa avy eo rehefa arivariva amin'ny dimy dia témoignage performance miaraka amin'ny tarika Mahaleo eo amin'ny Esplanade Ankatso, de ny mamarana azy amin'ny enina ny The Digi Brains. De anasana antsika izany fotoana rehetra izany amin'ity fankalazana ny 13 mai 72 ity, satria tafiditra amin'ny histoirantsika mihitsy izy io ka de zay ngamba fa rehefa avy eo mety sisikana tsiva zay la zay koa ndralako karakara zay anaovy an'le ohatrany nareo ngamba mahita le course de boîte de chocolat sa inona mo le tomobile ohatrany ratsy be reny de mandeha am'le fidinany reny le mampime olona sy mahafinaritra reny asia voataonay conception de nareo mikarakara okay ona zala ohatrany ahoana tokoa moa zany satria za zany tena nitika ansaiko foana tateo reny za vao mahita hoe mety mampiasa talikio alikivy zany zareo am'le izy le départ isany ahoana ny fanaovana ny chronoany reny hoe arrivé le banderie de nanao an'le izy 3 minutes 24 secondes et 68 centièmes ohatrany ahoany ny zavatra iny sa efa misy fitaovana manokana am'izao fotoana zao le laser mandalo iny misy an'le faisceau laser iny zany fa amin'ity taon'ity misy transpondeur automobile reo de le transpondeur iny fotsiny alalana ny fotoana vitany fa misy foana ihany misy capteur automobile tsirairay tsirairay de rehefa mandalo ary sanatry misy défaillance reo sanatry mivava de mbola misy amin'ny chrono mahazatra misy an'le chrono faisceau laser iny zany fameno le mbola misy any vao miala zany izy midéclencher iny anazy misy olona zany misy affichage miteny hoe miainga anao dans 1 minute de miainga anao de mandalo iny miditra ary amin'ny arrivé anao de capteny le zavatra iny zany le transpondeur de hitany hoe tam'izao ory anao nandalo sanatria misy fahasimbana de mbola misy tokony tsy hisy diso mihitsiny satria izy moa zany automatique fa raha sanatria ny manondrana de mbola misy chrono mahazatra eny am'le chronométreur misy lera li time zay misy fanirino raha zay raha nga fa hatreto lo izy mbola tsy natondry hortalea le tsy atao atao le izy sady eriny jery talea faofaonga izy tsy maintsy efa mijery niana zavatra tiako satria ny teknôlôjia fa mandroso be ataoko rapidapida kely de ny fisiny caméra isaky ny toerana maro be fa amin'ny toerana anankiray kosa misy animation sady misy écran maventy satria fa misy an'izany de hita foana lera li mandeha any hita direct mihitsy tiako zany efa misy zany fa mbola tsy tena l'écran ngeda be fa misy ny live amin'ny Facebook izay miarahana amin'ny raha gasy hitanao anazy sady manome temps izy manome vidéo en live fa le ary zany le sady mihinana brochette ary dia sady mijery mihinana brochette makasitraka nareo mandeha tampandarana mandeha be le lera efa roapolo minitra be zao ie makasitraka zay le tiany leza fa mihoatra lera oui mafantatra tsara net talika lasa misy président madasa nay moa tsy talety antsony anazy fa jetax na président afaka mbola eo ihany nareo fa nolotra zavatra kely zay ny alash pro manolotra nareo grand cabaret rock and folk ao amin'ny Esta Melody Mandriambeo misy an'Ponina Nini Mahery ary Banane anaran'olona zany ny Zoma fa 3 volana Jona manomboka amin'ny 7 alina izy ity ny tapakila kosa fa afaka jifainareo amin'ny super musique na lakely ny Cat Express Antanimena tokana ny vidipidirana de roa alariary tonton Bourgos ny laharan-tarpiafa nareo mamandry toerana sady ny 032 47 441 77 ny njakatiana mankalaza ny fahatelopolo taona ny akarany atsehatra dia amin'ny palais des sports ny Mahamasina ny 7 ny volana May manomboka amin'ny 3 tolakandro ny tapakila dia azonareo tsy faina etsy amin'ny super musique analakely babay lovoatra ohatrany milahatra piniky izy mividy be le babay tsy de opoely izy mba antanina ny voix de télé gasy le teo vina le babay de le titre atsitry zay dia silo makalala silo sy ny vendre vitre raha pitra amin'ny 7 ora sy 3 minitra etsy amin'ny etsy amin'ny Karansorano manomboka amin'ny 7 sy 3 minitra pi iratsaratsaka 3 no ataony silo amin'io
dia ny tapakila dia vazonareo jifaina sady ery amin'ny lasety ery sy ery amin'ny akory tanjombato ery zany la ery amin'ny machine le ery lasety 13 000 ariary raha mivapisanareo vao hividy fa fa nisy kely laresady tady ho telonjato sy arivo foana vao 15 000 ariary amin'ny fotoana fampisehoana 13 000 ariary amin'ny fotoana fampisehoana fa 10 000 ariary raha androany anareo no mividy billet. Dimy amby fitopolo taona ny sainte famille ouais nakaiza likizy aloha lefako ny ahy positive vibes irana amin'ny maso ao amin'ny folo Analakely ny sabotsy fa raiky amby 20 volana May manomboka amin'ny 3 ora ny vidim-pidirana dia raha ariary ary ao amin'ny folo Analakely any fivarotana ny billet na tonga dia miantso ny laharataribinareo ny 034 90 306 14 na miditra ao amin'ny facebookny page facebookny Katomaso. Fa 10 amby fitopolo taona ny la Sainte Etsy Mamata amby folo fa 9 amby folo fa 10 amby folo ny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo ny volana May ho avy izao maro be ny hetsika ho tanterahana amin'izany toy ny fa 10 amby roapolo fa 10 amby folo ny volana May disy ny journée la salle tonono jiaby io ity zao tena mamainy eky izy misy rencontre sportive volana May misy ihany koa ny journée culturelle ao ihany koa ny rencontre sportif amin'ny fa 9 amby folo ny volana May ny journée rafrika ny 7 amby folo ny volana May ny faharoapolo ny volana May dia journée kermesy ary ny farany indrindra ny faraiky amby roapolo ny volana May dia spectacle goavana be zay vao antonio be ny raha mila fanazavana fanampintsika zay soratra ato atsoy ny 034 86 870 65 voilà fotrany diso no numéro io général miantso mandeha ka ho an'ny manoshow any Ainamara kosa ho tanteranao amin'ny La Palette Antsirabe ny 4 amby folo volana May 2024 ny rafaka piso zany kay manomboka amin'ny 4 ariva izy io mirary dia mirary mividim-pidirana satria dia 10 arivo ariary monja eny Antsirabe indray zany fotoana ao amin'ny La Palette Antsirabe Ainamara any zamialany i Rampala de tonton pois de Lola any le rêve au Antsirabe ao satria filazany zalala izy nafana moa zany tany Majunga zany dia nafana ihany koa ny teto Antananarivo dia any Antsirabe ao le rêve amin'ny roapolo izy teo roapolo sabotsy zoma roapolo amin'ny sivy ora alina tonton pa io dia Lola io dia Rampal io zay ny ANMCC na ry zareo zay mpanao fanaramaso fanitsina ara-barotra dia karary fa 10 taona niaraka vaovao zao ty foana amin'ny 9 amby folo volana May ity etsy Antaninarenina mahalinan'ny olona vao nanorina orinasa io ary tokony alinan'ny tanora ihany koa na mahalinan'ny saramabe-bahoaka tsotra hoe manao ony zany fanaramaso ny resaka varotra sy ny fanitsinan'ny ara-barotra zany eo Antaninarenina eo dia misy ny adevitra any anaty chambre de commerce industriel dia misy ny varotra fampisehoana sy fanentana natao ety amin'ny zaridaina Antaninarenina ety zay zaridaina Antaninarenina eo misy fampirantiana foana misy foana satria eny ho an'izay dina fa ahitana zavatra vaovao foana mety eo satria misy fankalazana zavatra maso tsara le toerana tsy zavatra fankalazana mety miana amin'le daty sy noatra zany tiako tenenina avelo karaha mahakasika ny rambelo izay efa mihatsara ny fahasalamana efa mihetsika ireo rantsana efa mihiratra ny mason'olombelo efa mijery izy efa mandinika izy hoe iza marina moa dia mangataka rà avy amintsika rehetra rà anome rà ka ho anareo zay anome rà ho an-drambelo na andefa mivola ho an-drambelo dia ity ny laharana andefasanareo an'izany na atsonareo rehefa andeha anome rà nareo 034 13 157 91 034 13 157 91 na jereo ihany koa ao amin'ny Facebook ny anarako Honora Hery Solomahefa Honora dia hitanareo ihany koa zay fanentanana le zay ao an'ny namana rambelo zay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana fa kosa efa mihatsara zay amin'ny ankapobeny aza veloma tolo rehetra
Suratalfalasy Maitso daholo veloma toko. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. ny fandarana nefa dia tsy miala ny zafa rehefa izy tsy manasa olona alasinainy taratalalavila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no malala vaovao ianao no sady mitianikianinao maraikitra e tsy mandeha amin'izay lomony fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao Orange.